Tokolasy tovovavy miaraka indray isika ato anatin'ny fandarana miara-mamonjy eto amin'ny MBS ny Radio Mada amin'izao andro vaovao izao soma 7 Jolay 2024 anterina ny arabo ambam-pirarintso ho antsika mianakavy tsisy anavahana io fa na ianao tentoerana na ianao any ampitany ranomasina dia ananterana izay arabo ambam-pirarintso izay isorantsika ilainary noho ny fitantanany sy ny fitahiny satria raha tsy eo zay dia tsy afaka ny iaraka isika ao anatin'ny fandarana amin'ny alalan'ny sary sy ny feo ka isika zany ilay antsona hoe velona trapamonjena zava-dehibe izay isorantsika ny teknisianina izay mikirakira ny teknika na ny eto amin'ny foibe na ny any amin'ny faritra manerana ny nosy rehetrarehetra satria izy ireo no atao hoe laklean'ny fandraisantsika ny fandarana isorana lehibe ihany koa ianao izay manaraka ny fandarana na ny eto an-toerana na ny any velany satria dia mahafohy fotoana mahafohy izay asa mandraraha isan-karazany ihany amin'ny fanarahana ny fandarantsika sasa moa sady miasa no manaraka ny fandarana arakarak'izay mampety azy zava-dehibe zany satria midika avy hatrany fa apetratsika amin'ny toerana mendrika ny fahasarotam-piaro ny fiainan'ny malagasy sy ny fiainan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao zava-dehibe izay hoe fahasarotam-piaro izay amin'ny hoe tsy manaiky lembenana manoloana ny tsy mety ity tsy mety ity zany zao dia tena maro lafy izy io raha ny eto amin'ny firenena zay no azo ilazana azy ka raha hoe ny fandarantsika aloha zany dia toy ny mahazatra fa mafakakana maro isan-karazany miainga amin'ireo loha hevitra no tsongaina ny misehatra aloha zany zao dia efa ambarako dia mimelo eto fa ho avy eo ny solombavam-bahoaka voafita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahenina ny député Bogosy ny député Toutsoa Andriamampandry izany tsy mahafantatra an'izany député Toutsoa Andriamampandry zany pitipitika mavitribitrika amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy io manakambary izy momba ny raharam-pirenena ho avy eo izy rehefa avy eo namana fanira zava-manantany koa moa efa ny andalana any dia ho avy eo ihany koa fa ny député Rastany izay voafita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa no ialana tsiny satria no ny antony maro samihafa dia tsy afaka hiaraka amintsika izy anio satria be dia be ny adity satria zany député Rastany zany polyvalent koa zany hainy daholo ty zavatra isan-karazany ty ary tombony lehibe izany ho an'ny député izay voafita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara miresaka eny ambony latabatra hainy zany resaka lalàna hainy zany resaka loi de finance hainy zany hainy député voafita amin'ny alalan'ny tiako Madagasikara zany fa isika nere olona maheno fa misy solombavam-bahoaka tsy mahay mamaky loi de finance misy zany fa tsy aty amin'ny tininy zany aloha de tsorina ka nefa zany loi de finance zany tena aim-pirenena izany fa dia ny tsika moa eto Madagasikara ohatra ny azakazaka ray tositra manenjika fotoana dia zao hoe tsy misy ny loi de finance rectificative inona ny fetraika an'izany rehetrarehetra zany manahira an'izany antsokotiana ny code électoral manahira an'izany ohatrany toa dia baiko midina avy any ananonany fotsiny dia zao ny communauté internationale ny sehatra iraisam-pirenena raha mpitahaina tamin'ny fifidianana tamin'ny 2024 dia mihisatra ny fanampiny zareo contribution fanampina ny dikan'izany fa hafa mihitsy le hoe tonga dia manapa-kevitra hoe andao ampiana tosika ampiana ny fandehan'ny fikarakarana ny fifidianana président de république any Madagasikara okakolotsika tsy anadino okitsika tsy anadino fa tsy Madagasikara ihany akory no miatrika fifidianana aty amin'ny continent africaine tsy Madagasikara ihany fa io zany dia arakaraky ny fanomezan'ny olona noty anao zany ao anatin'ilay firenena no mamparesy lahatra sy mampiazakazaka ny olona anampy hafa ny hoe ianao zany mangataka apio zay afy zay hafa kosa ny hoe ry zareo mpanambola mihitsy ry zareo fikambana raisam-pirenena mihitsy sehatra raisam-pirenena no manapa-kevitra hoe andao ampiana Madagasikara tsy mitovy mihitsy zay inona tsy mampitovy azy
de vokatry ny fijerevan'ny olona ny fomba fitantanana ao amin'ilay firenena zay le izy zay ka raha tsika amin'ny teny zao zany ny fomba fitantanana eto Madagasikara ity problema isan-karazany ity jirama knapsa tsy fandripahalemana lalana potika hitan'ny raisam-pirenena daholo reny de oziny ihany hoe ay zay zany nefa le firenena hiatrika fifidianana ny mpitantana eto amintsika koa moa misy mitsaontsona miteniteny tsy ampeverana miteny tsy ampeverana voarain'ny olona reny misy mandika teny ary amin'ny resaka diplomasia dia tsy mandeha de ho azy de zao ny raisam-pirenena diniana ny fietsiny de hoe izy tsy miteny hoe zay tsy amme izy tsy miteny hoe zay tsy anampy fa miteny izy de ohatran'ny tsy hoe ohatrany alefa ny tsikelikely alefa ny tsikelikely dia ohatran zao ohatra hoe ny firenena allemand zao manome fanampiny izy fa ho amin'ny hoe fond électoral Afrika firenena 5 zany no hanomezany fandraisana anjara amin'ny fanampina firenena 5 ety Afrika hiatrika fifidianana dia ao anatin'izay i Madagasikara zany hoe Madagasikara zany dia anankiray ao anatin'lay anankidimy raha zay hoe firenena allemand zay misy ihany koa ny hafa ny vondrona eropeana ny frantsay sy ny sisa de raha mifihetsika ry zareo zany dia alefa ny tsikelikely de mampananteny izy mbola jerevana eo ny ampitombo an'io ao anatin'lay spika be ny basket font mampieritreritra ane zany mampieritreritra zany fa ny tena tompony raharaha aloha de isika malagasy no tompon-draharaha mahita vola ianao ampiasaina amin'ity mahita vola ianao natrosaina mihitsy ara anaovana teleferika nefa ianao atsy miandry na de tsy miteny vatana miandry an'ilay mba hoe fanampiana fiantrana zay ny ilazana fiantrana ataon'ny iraisam-pirenena izany ka izany fahitana ny atao hoe ingérence tsy faiza mitantana tsy mandeha am'izay loany ny fitantanana eto amin'ny firenena ary tena hoe mikorotana fikorotana ampitantanana ny misy eto Madagasikara raha tsy resaka afa-tsy hoa knaps io isika ny knaps any any anatina fikambanany raisam-pirenena any anatina fikambanany raisam-pirenena izany antsoina hoe knaps eto Madagasikara izany zay lo fanamariana kely fotsiny zay CNAPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Fa koatrany io zany io CNAPS io any anatina fikambanana raisam-pirenena aty Afrika de ao anatin'le hoe Cyprus inona koa zany io Cyprus io de hoe conférence interafricaine de la prévoyance sociale 17 mpikambanao anankiray amin'ireo Madagasikara fa i Madagasikara rery no manahirana misy problema DG intérim vonjy maika de aveo ngadry navoky sy zao miknaps ao am'zao inona zavatra misy service minimum omaly katona varavarana tabatabany ny olona zay hoe anao raharaha ao amin'ny knaps zany ny fomba fitantanana eto Madagasikara taratry ny tsy faiza mitantana sy ny fitantanana firenena izany atao hoe knaps zany jirama zany mbola kadoany koa zany tsy faiza mitantana ka normal ny olona raha iantsony président Mahakaravalymanana hoe mivereny anao data fa tena tsisy tsony ty tsisy kletsony miodikodiny eto zao am'izao fotoana zao mipatinina ny fomba fitantanana ny firenena de inona mbola misy manendry mpiasam-panjakana ambony any anatina conseil des ministres roa volana sisy miteny hoe tsy azo atao zany fa mahalasa saina sehatra lehibe dia intérim lasa intérim fomba fitantanana firenena tsy le olona nresahana fa le fomba fitantanana firenena no tsy ao eny ary namana fanira zava-manantany tonga ianao miarabanao atanaotan'ny fandarana tonga de nisokafako aloha le fandarana rehefa nisy zavatra natsipy teo dia ho avy eo anao sy ny député Totsoandry Mampandry miarabanao ndahoary
eny ary sady misaotra andrina no miarabandreny irena moa hoe fa le resako foana hoe le tovolahy mafanafo le tovolahy tonga maraina satria amin'ny enina sasany zao tovolahy zao de efa tamin'ny studio de mialatsiny afahatarana kely satria mbola député Todsoa ny tsapa maraina za koa ny tsapa maraina tamin'ny fito maraina teny Anjanahary teny satria nisy fianakaviana moa zany ray aman-dreny be no lasa dia i bebe razananaivo Marta zay maraina io tamin'ny fito maraina no natao ny fitopy-vavahana sy ny mombamomba azy rehetra zany a de nentina zany a tany lasa any Tsirabe any Sambaina any zany a no nasitrika i bebe razananaivo Marta de makasitraka ny fianakaviana rehetra zany a mba havitan'izay adidy ho an'ny fanitriana anazy zay a de zay ny teneniko hoe mialatsiny amin'ny fahatarana kely fotsiny a satria tsy mora ny miatrika ny adidy maro samihafa ifaly a iza miaraka amintsika faly ay lalaina faly sy lalaina zany eo amin'ny lafiny teknika amin'izao fotoana zao de esorana zany namana rehetrarehetra ie ny député Bogosy Todsoa ihany ko mbola andeha hiatrika ny tontolo ny fampianarana ambony rehefa avy eo satria mbola handamina ny resaka boky samihafa efa miandry azy milatro ambadika ao mpianatra sady miazakazaka ty amintsika mitsapa maraina no mitsara mitsara nireo ankizy zay ho katrena zany a ny député Todsoa sady mitsarany izy ao de efa tonga eto amin'ny plateau rahateo izy a maro ny zavatra ho resana satria miazakazaka ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao de etona zany a de esorina mpanaraka rehetra eto aterany sy any Ampitan-Dranomasina indrindra ny any Ampitan-Dranomasina maro be nareo tsy mahafoy anay a de minotsika fa betsaka ny zavatra ho resahany eo a rehefa avy eo indrindrandrindra maro aminareo miandry an'le TFM de ho alatsaky député Todsoa ao amin'ny faly eo hoe inona no heverina fa ho thème rehefa avy eo amin'izay TFM zay satria eto aloha zany a maro be le fanontaniana napetraka reo hoe mba antanio an'ny député Todsoa indray nanao an'izany hoe manajo mainty mba antanio an'ny député Todsoa indray ny momba n'izany hoe structure d'état sy ny sisa maro be le izy ao fa isafidy eo aloha zany zay de député Todsoa rehefa avy eo a no iteny hoe ity le satria ny anazy io tsisy homanina fa vokatry reny fanontaniantsika reny a no hokatrohanay mirahalahy eto zany a izy moa mpampianatra mpikaroka mpampianatra miaraba député Bogosy Todsoa tonga somatsara eto amin'ity toerany ty ya faly miarabanao faniry a ary faly miarabana koa ny vahoaka malagasy rehetra zay mihaino tsy tapaka antsika ary tena saika hoe sika rehetra zany amin'izao fotoana zao de ameny miara-manonja daholo na ny an-tsaha na ny an-tanàna na ny birao na ny ambony bus na ny ambony reny taxi brosy reny zany a dia mihaino misy any amin'ny hôpitaly ary faniry de namaray azy le ola de miondana radio zany a mihaino antsika eto amin'ny miara-manonja koa dia miaraba antsika ampifaliana ampitiavana zany a amin'izao fotoana izao indray tahaka ny mahazatra moa zany dia tsy maintsy atomboko foana zany a ao amin'ny miaraba manokana ho an'izay tompona anniversaire androany a ho an'ireo olona zany a zay nitsengerena ny taona naterany androany a fa 7 volana Jolay 2024 a mirary soanareo a mirary fahasalamana anareo a roambinina re nareo a amin'izay ho ataonareo eo ihany koa zany satria tantely mambahoana ny fiainana androany zao anakevatra ny fahoriana zay nitsapana maraina teny Ambohimanarina amin'ny 5 maraina ka hatramin'ny 9 maraina efa kolotsaina ny Ambohimanarina ny tenako moa sy mpiara-miasa amiko rehefa mahalala sy mahafantatra dia tonga foana ary isorako reo olona manjatona zay miaraka amiko isan'ny maraina zany a tena mankasitraka anareo miara mifo maraina amiko amin'ny efatra de efa lasa ao an-trano a isan'andro a mankaira anareo ry anabavy ry rahalahy ry zoky ry zandry a fa mahafinaritra ny fitanam-potsika satria amin'ireny ny tena tanana ny namana amin'ireny a fahoriana zay mahazo ny mpiara-monina sy ny mpiara-belona amintsika ary fantatra fa misy ary olona tsy fantatra vao maheno ny tena dia ankairezana foana zany mpiara-belona amin'ny teny zany raha mbola velona eto an-tany a de tsy maintsy atao a ny adidy ary tsy maintsy mifanampy ao anatin'izay ka tetehana kokoa manokana ho anareo a zay miara-mitsapa amiko maraina eraky miraika amin'ny 30 fofoky tany rehetra eraka Ambohimanarina ary mankahery reo olona zay trapa aoriana namana havana mpiara-monina
raharaha am tena eto Madagasikara zay tojo ny fahoriana de mankairinareo ary mitondra-bavaka anareo am'izany fahoriana izany. Eo koa zany ianareo zay tsy salama, betsaka ny olona tsy salama am'izao fotoan'izao noho ny fiainana mihitsy noho ny toetrandro noho ny tsy fampisakafo be da be dia mitondra-bavaka anareo ihany koa mankahery anareo am'izany tsy fahasalamana izany na ny an-trano io na any amin'ny toeram-pitsaboana io na aiza io na aiza misy anareo dia mirary soa sy fahasalamana ho anareo rehetra. Eo ihany koa zany dia mirary fankerezana ho anareo any Andilam-bato zay be da be mihitsy manaraka tsy tapaka amin'ny YouTube sy ny Facebook zany dia mankahery anareo rehetra havana sy namana sy tapaka mpiray tanindrazana rehetra any Andilam-bato zay tsy voatony eto daholo ny firenena rehetra zay misy anareo fa be da be nareo manaraka tsy tapaka ny miara-manonja. Hiditra amin'ny koko manokana moa be da be ny SMS be da be fa ezahana fitinana io fa nanaovana koko manokana voalohany indrindra aloha androany ary zay no nahatongana faly sy mafala fa tonga namantsika misy gasy avy any Lyon zay tonga eto ary manatrika antsika eto amin'ny plateau izy fotsy zaho ozy aza asio ny sariko ary raha mety de aza tononona ny anarako fa ny angavy ampy sy hoe aloha mba tononona ny anaranao fa izy de tena manaraka antsika tsy tapaka ary avy any France avy any Lyon izy de tonga eto izy zany mankahery atsika eto amin'ny miara-manonja de tsy izy zany fa monsieur Rakotorianta Claude zay tonga eto izy ary zay manohana sy manampy be da be mihitsy anty miara-manonja ty de mankasitraka anao Rakotorianta Claude zay tsy vitany hoe manohana ianao amin'ny zavatra rehetra mitondra-bavaka ianao ary manaraka tsy tapaka ianao fa mbola tonga ianao manotrona sy manome voninahitra izao fandarana miara-manonja zao ka dia mirary soanao sy ny ankonanao zany am'izay fitiavanao ny miara-manonja sy ny fitiavanao ny vahoaka malagasy fa anisan'ny nandanana eto zany dia anatrika ny miara-manonja ary mankahery atsika vahoaka am'izao fahasaranana mahazo atsika zao fa tena gaga be izy zao tonga eto efa iresany tsy teto hoe zao ve ny aratsy ny lalana, zao ve ny fahasaranan'ny olona, zao ve ny fako, zao ve ny vidim-piainana, tena gaga izy ary malahelo izy ontsa ny fony fa dia tonga izy zany manao zay vitany manampy ny mpiarabelona manampy ara-pitaovana zay rehetra zay azony atao zany de ampiny atsika zany vahoaka malagasy ka dia misaotra azy manoka antsika tao anatin'izay. Eto ihany koa dia takany mahazatra dia kokoa manokana tsy adino ny avy any amin'ny faritra dia ho an'ny Ekrael Ganambintsoa zay vao Yavoy be dia mirary soanao eo ihany koa dia mankahery any François d'Assise raha maro vahoaka zay mpitarika tim ao Vondrozo. Eo ihany koa dia mankahery manokana any mairana Ambalabe ao amin'ny distrika ny Vatomandry zay tonga namonjy ny congrès ny tim teny amin'ny Magro. Saron-dalana zany saron-dalana zany any Ambalabe zany fa tonga zany izy sy ny mpiara-miasa aminy zany nanotrona tamin'ireny lanonana teny amin'ny congrès teny Magro Tanjombato reny. Kokoa manokana ihany koa zany ho an'ireo mpikatroka rehetra ka tim zay tonga maro de maro de maro de maro de maro 20 000 no nietreta fa 20 000 mahery no tonga zany tsika teny amin'ny Magro wa Tanjombato ary tena tao anatin'ny filaminana no nanaovantsika an'izany démonstration de force reny ary ny nofikena mitampevana dia tsy lany ny vary sy loka fa be da be tsika no nitondra nody ka dia ankasitrahana daholo zany ny mpikarakara rehetra hitrika solotena ny mpikatroka tim rehetra zany tao anatin'ireny dingana maro zay nataontsika ho fanatanjarahana ny congrès lehibe reny. Ny amarana anazy dia misy solom-bava-boaka zany zay niantso any tena voamarena ary ny fampiantso tamin'ny tena zany ny voalohany am'izay moa zay dia député Bogosy Randrianary Stanislasy na atao hoe Rastany tsy izy tsy malalazy tsika fa dia tokony efa ny andalana izy zao fa niantso izy teo tena tsy satrako izy noho ny faratsiany lalana fa la any Manandona any Antsirabe any izy hoe anentsika fa tena tsy satrany de miaratsiny amintsika vahoaka izy fa
ny tsy nahatongavany tsy natratrarana zany a dia izy moa aitsika fa akoatra madepute de Madagasikara azy akoatra ampandrara azy dia tantsay izy ary miakatra zao ny trondro fanira am'izao na ny kapa na ny tilapia manana dobo amina hektara moa izy ao anatin'izay dia ny karakaran'izay izy a dia amin'ny matatsaha iringiriny azy moa zany a amin'ny piopy azy sy mpamboly azy dia ny karakaran'izay izy ary nanampy a andreo mpiaramonina rehetra zany izy a satria ny olona koa tsy maintsy manatona daholo depute zay mba metrondro dia tsy maintsy meny mamam-pona ho an'ny olona zay monina ny gamanandona sy atsirabe maro iny zany a dia miaratsiny amitsika vahoaka izy fa zay zany a ny antony tsy nahafahany zany a am'izao fotoana zao izy moa dia depute passe-partout a misy azy daholo ny faritra rehetra eran'ny Madagasikara ary mijery ny zava-misy izy manampy ny olona izy ary nitatsany azy ny tena mpindrira zany a ao anatin'izany amin'ny ingénieur azy zany dia tsy maintsy manampy izy ireo atatsaha maro manampy koa izy amin'ny fotodrafitrasa zany a zay azy nataony tsy eo any amin'ny deuxième arrondissement ihany fa manerana ny Madagasikara nanao afatra ho antsika koa de mirary soa antsika koa zany a ny député Iabogosy sady bogosy miasa daholo nge ny député antime i député Rabekitsana zay solombamoaka voafidy tany aparafaravola mihitsy reo voro maly namory comité rehetra atao aparafaravola vahoaka maro be anisan'ny député eto Madagasikara mamioditra koa zany député zany a dia nanavatramo momo izy zany a hoe mirary soa atsika vahoaka malagasy indrindra reo olona rehetra zany a zay monina ny aparafaravola dia ny antso zay nataony atsika dia ho an'ny mpitondra dia mirongatra olo ny tsy fandriam-pahalemana ny kidnapina ny vaky valanomby miasan-dalo any amin'ny distrika ny aparafaravola de manao antso izy zany efa manao zay mety izy zany a amin'ny andro maso iapokon'olona efa manome fitaovana maro isan-karazany izy zany a ao anatin'izay fa tsy vita irery zany fa dia miantso ny tompona ndraikitra rehetra izy zany a zay voakasika zany a na ny sandary na ny miaramila na ny polisy fa be zany ny vakitrano sy ny asan-dalo sy ny kidnapina any amin'ny faritra aparavoly aparafaravoly koa dia nanao antso ho atsika zany izy eo koa zany a dia ny député Iabogosy zay eo akaikiny any Fidèle Razarapera dia nanao antso ho atsika rehetra koa izy manao antso an'ny mpitondra fa ny rano dia tsisy mihitsy any ambady tondra zaka firy andro zay mikakaiky mihitsy zany ny vahoaka rehefa nanao antso atsika ny député zay voafidy tany zany a fa de mila mandray andraikitra ny gouvernementa ny ministera ny angovo zay voakasika zany zay tsy hita zay ataony zany a fa de tena hoe tsisy rano any ambady tondra zaka mijaly ny olona ao anatin'izay ary eto koa de manao antsoantso koa eny amin'ny distrika Nambomanarina sy zay arrondissement zay navoafidy efa nanao antso azo foana efa miantso ny jirama foana fa de ny rano sy ny jiry tompoko dia tapaka lava ny rano zany a efa 3 andro zao tsy misy iny amin'ny afoko tany iny moa de efa tsy tenenina ntsony hoe Ambatolampy Ambomanarina Avaratanàna Andramena Ambodro sy ny manodidina hatreny Ambomanarina rehetra iny zany ny fokotany maro Anosy Vavaka Atanjombe Atsararay Ambomandroso Betafo Akazomanga tena mijaly ny olona tena mijaly ny olona amin'ity resaka délestage sy ny rano zay tapaka lava ty zany a ao anatin'izay eo ihany koa zany a dia nanao antso avy koa zany ho atsika ary ny antso ny tena koa ny solombavamboaka zay voafidy tany Atsirabe zany a misy rolahy izy zany a ndray député Avako aby Michel zay nanao antso ho atsika zany vahoaka rehetra indrindra fa ny vahoaka any Atsirabe fa am'izao fotoana zao de mbola mitsabo ny marary ry zareo am'izao fotoana zao satria tam'ireny congrès zay iany natao reny zany a dia nisy olona amam-polony zany a zay naratra tao anatin'ireny koa dia mbola mitsabo an'izay zany a ny solombavamboaka Rola zany a ary manao antso avo any koa ho an'ny tompona ndraikitra rehetra any Atsirabe eo zany a ny chef de région zay nilaza azy hoe lehilahy raha mbola tafiditra ao Atsirabe ny Flora Valomanana sy ny tim de hitasika tam'ireny ankamany a fakanosa zany chef de région zany na ny préfet na ny segy fa de hitasika
tam'ireny fa de nampiasa fitaovam-piadiana na de nampiasa le izy namon'olona de hitantsika vanirongatra ny vahoaka tsy nasakana ny vahoaka zany fa tena dia be na vitakarina valina ny vahoaka na tsila be ary vaky ny barazy tany amin'iny faritra atsa be rehetra iny zany koa de eto zany dia mbola mamerina fankasitranatsika ny député ola ny député avako avy député Michel sy député Bogosy i José tam'izany fitiavan'ny vahoaka ny flora valomanana sy ny team zay tamin'ny hetsika lehibe zany zay natao tany Antsirabe io. Eto koa zany dia manao antsoavo atsika koa ny député José zay voafidy tao Antsirabe faharoa fa ankoatran'ireo maratra zay karakarain'izy mirala reo zay isaorana manokana dia misy olona anankiray zay tena vomafy mihitsy faniry mampanaelo fa de tena hoe nitsoka zany tao anatin'ireny dia voatrindro ny vita amin'ny sarety ny kibony nivoaka hatramin'ny tsinainy de tena mampanaelo mahonena fa amina million zany lany ao anatin'izay le olona tokony asa de tsy miasa ary tena hoe vomafy mihitsy zany le raim-pianakaviana ka dia nandray tanana an'izay zany ny fitsapon'izay ny député José sy voafidy ao Antsirabe faharoa ny fanaon'ity député Tekoma zany dia anisan'ny député tena manao ny asa sosialy izy roa reto ary manampy ny sahirana ka zay olona marary ary manampy manao arak'izay tokony izy zany izy manampy arak'izay tratrany ny vahoaka rehetra zany zay nahavoafidy azy koa dia manao antsoavo zany ho an'ireny tompona ndraikitra zay nanome baiko sy ho an'izay nitifitra sy namonina an'ireny olo ireny samy malagasy ny antsika ary tsy mety ny zavatra atao tahaka ireny ka de farafaratsiny ianao nanamona ianao de mba malagasy atsika toko mba hitsidika sy hijery an'izany ny préfet na ny gouverneur na ny be ny tanàna faniry fa de tsisy mihitsy na de fijerevana an'ireo olo reo na de famangina an'ireo olo reo amin'ny malagasy nisy olona amam-poniny naratra tany Antsirabe zao mbola misy olona any amin'ny hôpitaly ary misy an'le tenentsika teo misy tena vomafy mihitsy potsaka hatramin'ny tsinaino tena mampanaelo tsy afa mitsangana le olona tsy afa miteny le olona mbola soseroma am'izao fotoana zao aiza ny tompona ndraikitra ny député moa zany ny député Michel moa zany dia voavely tao anatin'izay de tsisy mihitsy zany zay fiaratsiny na mba fijerevana reo solombavam-boaka zay voafidim-boaka sy vahoaka zany zay nitifirina sy ny vonoana tao anatin'izay koa dia mampitandrana izay ary miteny foana hoe kelingesisa no anananareo boribory nge ny tany tsy eo amin'io fahefan'io foany ianareo fa hiverina ty amin'ny vahoaka avy eo de ho aiza nareo avy eo ary mbola ho tenenina ihany fa sao de mieritreritra hitsotsoko eto fefa vonona ny vahoaka hiambina anareo hiandry anareo ao anatin'izay ka hoy za hoe raha mbola tsy tonga am'izay aloha tsika de manaova marina manaova ny hitsiny tsy tendrovo ny vahoaka ary maiza miaina ao anatina fiarahamonina zay ngamba ny amaranako an'izay faniry tsy maintsy nyteneniko zay afatra avy amin'ireo solombavam-bahoaka zay namela afatra ho ahy izay zany satria miterikafatra ho ny mahabe ekipa ozy ny taolo koa dia mirasotsika rehetra ny solombavam-bahoaka rehetra team ary mbola mankasitraka atsika reo olom-boafidy rehetrarehetra na ny solombavam-bahoaka team io na be tanàna team io na mpanolotsaina team io zany zay tsika tonga maro be zany tamin'ireny congrès reny reny no midika fa matanjaka ny team manany maizy azy ny team ary tsy maintsy mandresa ny team ya etona zany de anaovana kopakopatanina ihany ko ny any Marivory fokotany Marivory commune Talatanapano satria tena misy mpanaraka atsika any ary misy petsiketsika mahafinaritra any ampaniandrefana any ko misy rangaha-mpampianatra nisy mpakafy mafy ny Filomarikaravalmanina sy ny antokotiko Madagasikara Marilambo tonga teto ianareo ary nikasa hiakatra tato amin'ny fandaratsika kanefa moa ny fotoana dia tsy afahana nandray an'izay feo zay moa zany de nangataka nareo mba kopakopataina anao zay de teneny de isaora Marilambo lavidalana Marilambo sy Antanambo manapotsy kanefa dia ny fitiavana tsy malavi-tany député Todjo Andriamampandry ity fanontaniana ity
sy ny zava-misy a de napetraka ray aman-dreny maromaro hoe tsara toerana amaly an'ity resaky ity nisy olo-mamboaka todsoandrimapandry amampandinika fiarahamonina azy pahay fiarahamonina azy sady pahay ara-toekarena ho alefa mifaly amintsika zany satria efa manomboka efa manatratra n'lay kely sisa zany a ariary vitsivitsiny tsy ho 5,000 euro iray am'izao tsika miteny zao a fa any amin'ny fivarotana sy fividianana ny asa zany sy ny vantiny ero any am'ireny banque primaire reny député Todsoa de efa mihoatra ny 5,000 ariary zany ny fifampivarotana zany ny euro fa amin'ny hitantsika izao izy moa zany dia 4,935 ariary ny euro anankiray tany amin'ny 4,500 tany ity euro ty ny ariary ny euro ray nefa nitabataba député Todsoa hoe tsy mety io fa nefa raha io hitotana any amin'ny 5,000 ariary any io de zao izy zao a 5,000 ariary fa dia niakatra zay tsy izy mividim-piainana de nisy nitaraina tampoka izy hoe député Todsoa am'izao tsika miteny zao 80,000 francs ny kilao amin'ny poulet de chair zay le mividina 8,000 9,000 ariary 10,000 ariary teo aloha ny kilo amin'ny poulet de chair ary ny atody ray de 700 ariary zany hoe inflation be tsita noho zany misy am'izao fotoana zao ny délestage dia misy miteny hoe zara raha misy adiny ray anatin'ny 420 ora no mandeha ny délestage ary io de saika hitovizany Madagasikara ray manontolo lay contexte socio-économique misy député Todsoa no tena grave be ao anatin'izao situation zao ka ndao antanina ny député Todsoa tsy hoe mpaminany masinatanina hoe inona kory fa efa napozina ve zao situation zao ve vokatry le tena hoe tsy fahaiza mitantana député Todsoa sa vokatry le hoe tsy fahaizana mitsindro lavitra sa vokatry le hoe tsy fahampina lay fanodinana lay exportation ka mahatonga le importation be loatra de zao le fijaliany le malagasy tena resaka ara-sosialy économique andresantsika ya io moa efa niteneniko tena hoe mety milaza n'olona hoe iampaminany ve le député sao niteny misy teto hoe ho tonga 5,000 ariary io euro io raha zao tsy fahaiza mitantana ataon'ny pitondro io zao izy de profo mitoaka amin'ny tena ny androany satria nahoana io loha ny voalohany a zay tsy fahaiza mitantana zay tsy fahaizana ara-toekareny zay ary le fitantanana mihitsy zany zao efa miteny foana fa ny voalohany mahatonga an'izany nge de ianao manafatra itsika ohatra hoe mahamboly vary tsika sokotro ny vary teto amin'ny océan indensy africain nge Madagasikara fa de mihina raha reo tatsareo no ampiana reo mpanao asa tanan'reo de mba manondra antsika mi-exporter ny lavanilina ny jirofo reny produit de rente be da be reny de manondra antsika fa itsika zany zao dia hatramin'ny vary hatramin'ny rehetrarehetra ny ppn dia importé daholo manafatra foana zany tsika ny fanafarana azy entana tompoko na ny vary na ny entana maro de anisany mahatonga ny fitsotongan'ny ariary tahaka izao fa de tena oza hoe tena zany fe de tena hoe tsy voafihan'le mpitondra anisany zany efa nazavaiko teto zany efa ny démontré tsika teto zany hoe zao no tokony atao amin'io zao vary 5 taona isam-bolana isaky ny telo volana isa taona no afarana nefa tsika eto tany midadasika tany mamokatra maninona raha ny fitaovan'ireo tatsareo no ampiana zany de tavavoaka nketsika aratan'izay efa nyresana ny raha patrimoine de devis ataovy zany de tsy natao ny fananganana orinasa ampio ny mpandraraha eto atoerana ny tanorana vita fianarana anangana orinasa de mba mamorona asa izy dia rehefa misy ny asa de miasa nge ny olona de misy nge ny vokatra de misy koa ny etra zay aloha any amin'ny fanjakana de ohatra zay koa reo vahiny investisseur étranger any ivelany encouragena izy anangana orinasa eto Madagasikara de miditra ny devis nge ao anatin'izay de mampiakatra ny ariary
zany zany anisany ny mpizahatany iza tsy mitsiritra eto Madagasikara na ny atsimy io na ny avaratra io na eto ampovoatany na ny atsinanana na ny andrefana iza ny tena hoe tsy meky fa tany midadasika manan-karena paradis anisan'ny firenena paradisa eto tany Madagasikara fa tsy voakarakara tsony le faritra sy le morontsiraka de tsy tonga ny olona ny insécurité ny tsy fandriam-pahalemana raha ho avy ary ny vahiny vao tonga ivato izy ka de voatafika de voaroba nefa reny tompoko anisan'ny mampidi vola mampiditra devizy ho an'ny Madagasikara ary anisany tena hoe mampiakatra ny sandam-bolatsika zany efa natory titeto daholo ny volamena ny arena kibony tany rehetrarehetra reny ny tokony ahondratsika reny exportetsika fa izy menakavy ihany manao zavatra illicite ao anatin'le izy de rary loatra na io tena mitsitongana io ny ariary rehefa mitsitongana tompoko ny ariary de ahoana mividy lafo ngeny olona satria zavatra voavatra daholo novidina de milaza mividy lafo le olona nefa ny pouvoir d'achat ny olona fa efa mividin'ny olona mimiena ny zavatra vidiny miakatra de mantra ny olona ny solika miakatra ny fanafody rehetra miakatra ny PPN miakatra daholo tsy zaka ny olona tsonga zao le fiainana ny olona zao peta be ny olona tena raha ataoko kama ny calcul ny kajy efa 20% mahery ny vahoaka malagasy indray mandeha isan'andro sisa no mihinan-kanina na izany mihinana ny alina fotsiny na ny atoandro na ny maraina zay tompoko solo-bavam-bahoaka ary tena hoe sur terrain mihain'ny olona mahita ny tokantrano olona mitaraina monsieur le député zay di mianaka kely mamotsake zany indray mandeha ny mihinan-kana ao anatin'ny ray andro taiza nisan'izany nandritra ny fahaleovan-tena raha sy tam'ty fito itondrany ty misy ny olona mangazo no haniny indray mandeha isan'andro katsaka no haniny mafy gna zany mafy de sanareo mpitondra ve mampijaly ny vahoaka tahaka izao nefa nananareo daholo ny olona asaina mandoetra ao anatin'izay rehetra zay ka io zany efa tena teto hoe raha mbola mitoy zao tsy faiza mitatany zao de ho tonga 5 000 ariary ny ariary io izy io reo raha naraka ny tenitsika tele atao miara-manonja dia efa nylamina ke raha mifolisanjato ny tenitsika teto fotsiny raha nafanery de efa tsy ohatr' zao ny fahefa mividin'ny vahoaka sy ny firenentsika zany amin'ny inona zany ny impact an'ity député Tojosoa amin'ny fiainana ray manontolo no vidim-piainana ny fivezivezen'ny volanaty sy ny rehetrarehetra ny resaka transport sy ny karazany io zany zao de hiakatra vao maika hiakatra eo zao no transport ny frais zao de hiakatra amin'io misy manambanambana 1000 ariary any taxi be isy mihitsy satria tsika hoa mividy ny zavatra fanivelany nafara nefa ambony ny vidiny miakatra atao zao ny piesy anisany akoatry ny PPN de mividy lafo daholo ho hiakatra zao ny frais zany zao de efa anisany hiakatra daholo ny ilain'ny olona entana andavanandro ny karama tsy miakatra ny varotra tsy mandeha tsy manam-bola ny olona ny asa tena tsy mandeha de vao maika zany miteraka fiasanana ho an'ny olona ary vao maika zany hitombo ny tsy fandriam-pahalemana satria angaratra ngeny olona ho aiza ary ny olona ny vaty aman-jana tsy mihinan-kanina ao an-trano ny ofatran'ny olona tsy maintsy aloha ny zaza kely vao iamena vava tsy maintsy omihana ronono tsy maintsy omihana sakafo de inona ny insécurité zany zao ny tena enjana de zay zany hoe zao no mitoy aty averiko any tsy maintsy tonga any amin'ny atao hoe explosion sociale tsika na fipoahana ara-tsosialy ary tsy ho zakan'ny mpitondra zany am'izao fotoana zao raha zay no isy ka raha mbola tsy vo mety resena zany io aingana de aingana de isy zay hoe fipoahana ara-tsosialy zay eto Madagasikara député Tojosoa ianao mandrakariva manao asa sosialy ianao miteny an'le hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra amin'ny fanampy tena hita ave sy tena tsapa ny fiarahamonina reny asa sosialy ataon'ny solombamboaka Tojosoa le mampandreny manoana n'le fahasiaranana be am'izao fotoana zao sady afaka miresaka ihany koa tsika satria nisetsika ihany koa ny taterahanao indrindra
hoany rapitso loha zany Amanarivo ny rano vaovao reky satria za niodina tany Amboamanarina tany a de misy efa miomakomana marobe hoe zay hiatrika an'le famoranjaza fao be Amanarivony no tanterahana famoranjaza am'izao fotoana zao efa manodidina amin'ny 20 alina ariary ny lany ny ray aman-dreny ray ka raha Amanarivony efa tsapa ve zay député Tototsy hoe manamaivana mihitsy le zavatra tanterahana oatra zao ya tonga de ho alefantsika amin'ny sary ngamba izy ny ka technicienne mba ho hitan'reny fa vaoaka mihitsy no mangataka hoe mba alefazy mba ho hitan'ny olona ranga ny apahanao izy ny asa sosialy ataonao tiako tenena zany hoe tsy asan'ny solombavam-bahoaka mihitsy ny manao asa sosialy manao ny cours gratuit amina informatique na PPC na baka na aminao fotodrafitrasa fa noho izay le fahasaranany olona zay de mirotsaka atsiratra ny solombavam-bahoaka tim manampy ny mpiarabelona io zao dia mbola mikatroka zao tamin'ity herinandro ty mamaly ny farany afanira ny mpanala PPC amanjato maro teny Amboamanarina cours gratuit mamay-poana ny mena ny zaza rehetra zay monina eny Amboamanarina reo izy reo ary mamay-poana koa ny polycope rehetrarehetra zay mena ny mpianatra amanjatony eny Amboamanarina zany tamin'ny PPC zay nanomboka tamin'ny alatsinainy teo zany teo am'ro volana mahery teo ry zareo ny anatra zany dia misy foana zany zay isa taona reny zany dia manamaivana araka ny tena tao manalefaka ny fahasaranan'ny olona satria raha nao cours zany ianao efa ohatrinny miaraka amin'ny polycope miaraka amin'ny polycope ary tsy vitany hoe manamaivana ny ray aman-dreny io fa manamora ny fahafahan'ny mpiadina fanadinana dia matsiaro tompona ndraikitra ny tena maolo-pirenena tompona ndraikitra ny tena zany dia manampy ny zaza malagasy izy na izy izy monina eo Amboamanarina ary tsy akanavaka nanaovana an'izay fanampiana ny tanorantsika zay be da be ny ray aman-dreny zany ahatra am'izay zany de misaotra hoe afaka ny zanakay no ianao daholo ny antoka ny rehetra reny zany de atao ampitiavana ary io zany de ateny filamatra hoentiko foana sy ny mpiara-miasa amiko de hoe tsisy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy ny baccalauréat ko efa mikatroka ny ankizy amin'ny cours mamay-poana de ohatr'izay koa de polycope mamay-poana koa zany ho andry zareo keto zany dia mbola mirary mirary fombiazana ho an'ny mpanala BPC rehetrarehetra eto Madagasikara zany ny gasy rehetra mba ho afaka somatsara ary dia mirava ihany koa reo afaka brevet moa zany any amin'ny école française zay nivaly tamin'ity herinandro ty sy tamin'ny herinandro teo mirava an'ireny zaza kitra malagasy zay mianatra amin'ny école française reny zany zay afaka brevet ary maniry sosahady ihany koa ho an'ny mpanala baka rehetra zany mba ho afaka somatsara ary be no afaka zany am'zany fanadinana baccalauréat izany koa zany ao anatin'izay reny zany ny fanita anisan'ny manamaivana satria ny sanydambola ny ariary efa miakatra dia vao maika midina ny fahefa-mividin'ny ray aman-dreny dia reny zany dia anisany fanampiana ary hitan'ny vola ao atokantrano mihitsy zany reny hoe tena hoe mba manao cours maimam-poana ny zanakay mahazo polycope maimam-poana ny zanakay ary ho hitantsika koa ngamany alefa ny technicienne fa ny didipotra fort be dia izy ary nisy zany ny fiarahana tamin'ireo solotena ny ray aman-dreny zany tamin'ny alarobia de ho hitantsika ngamany alefantsika reo zany to amin'ny Rossignol somary alefantsika malakilaky ngangambana sary reo zany ho hitantsika ny apahany fa ray aman-dreny zay manana zany natao didipotra jerevitsika am'izao nge zany le ray aman-dreny tokony tamy alarobia ny farany fa nangataka ny tokony tamy lasinainy ny farany de nangataka ny olona mba ataovy amin'ny alarobia de nangataka indray ny olona faniry hoe mba ataovy maly alakamisy ariva ny farany zany tao anatin'le izy dia be da be efa manarivony zao zany no ny soratra anarana tamin'bola nisy ny antso ny mpiara-miasa hoe mba mangataka zay fa efa feny moa zany satria hitantsika amin'izao fa efa ny malabary efa avovidy aloha sy ny kilalao zany tao anatin'izay dia reto zany de nisy dinika ny arana tamin'ny ray aman-dreny anomanana an'izay didipotra rapitso zay de hitantsika fa anisany manamaivana ny fasiranan'ny ray aman-dreny ny didipotra satria fatantsika fa 10 alina hatramin'ny ray hetsy ariary zao ny zaza anankiray de eritreretrika hoe Amanarivo natao didipotra de ataovy zany ny compte raha ataoko hoe 10 alina ataontsika ary hoe 4 alina na 3 alina ny ray nefa zaza Amanarivony de ataovy ny compte akoatry ny kamalabary zany sy ny kilalao zay mena
ny tenako sy ny mpiara-miasa amiko zay saorako manokana koa ny mpiara-miasa amiko dia manampy be mihitsy amin'ny asa sosialy asa sosialy a zay atao zany a ho an'ny vahoaka zao zany de anisan'ny manamaivana ny fahasarana ny olona satria amintsika gasy de tsy lehilahy raha tsy voatapaka dia raha pitso zany dia fahasoavana lehibe ho an'ny zaza malagasy zay mipetraka rehetra eny Ambohimanara jerevitsika fa ty ivelany milahatra daholo tamin'ny alarobia am'le dinika fotsiny io a maika fa raha pitso moa zany a zay atao eo Ambatolampy Ambohimanarina eo amin'ny QG ao amin'ny association ny andraina zany no atao a dia ao a no atao dia averina eto indray dia mila tonga mila tonga maraintsika fa zay tonga aloha zany a misy tike a de zay no mitsofoka aloha amin'ny enora maraina no manomboka ny fandidina itsika zany mila tonga alohan'izay a zay teo ho afaka aloha dia nangatam-ponina tampoka moa zany faniry amin'io atidipopotra kafobe eo de hoe monsieur le député a zay hoe mba mangataka fa be no ataonao efa niataka mamay-popotra anao amin'ny fanapahana ny zanakay a efa name malabary mamay-poana name kilalao mamay-poana fa mamangataka zay mba fety io mba ila mandeha tsy miverina ny fanapahana de mba mangataka zay a mba asinina bapampa de ho valiko ofisialy androany zany a fa mbola ho asintsika bapampa zany io a raha pitso maraina ary totorepika ny vahoaka ny Ambohimanarina seteroka zany raha pitso miara ikorantsika miara ifalitsika zany a fa de ho asina bapampa zany faniry noho ny fangatahany vahoaka Ambohimanarina de ifaly avanja zany isika rehetra ao anatin'izay averika any ko fa tsy manavaka isika marina fa ny tima miaraka amin'ny tenako sy ny disy tima no manao an'izay a fa tsy ny zanako ny olona tima aina akory ary zay foana no fitazana zany hoentiko amin'ny vahoaka eto Madagasikara tsy mianatra ny ataon'ny sasany mihitsy tsika hoe vao manao zavatra kely amin'ny volam-panjakana de zay manao orange ihany GTCV ihany tsika tsy manao an'izany fa rehefa zanaka malagasy na izy na iza na zanaky ny tima izy na zanaky ny TGV izy na zanaky ny HVM izy na zanaky ny MMM izy dia ataotsika daholy mamay-poana tsy anafahana raha zana tsy mifidy finoantsika fa na zanak'olona katolika izy na protestant izy na luthérienne izy na anglicanne izy na jesosy mamonjy izy na FPVM izy na rema izy na remo izy na remi izy dia raisitsika foana ampitiavana ary zay foana ny fanapiko ny olona eny Ambohimanarina na faniry ary anisan'ny mampiavaka ny tena de hoe nizanisa vahoaka malagasy ka mpiaramonina amin'ny tena tsy mifidy couleur politika tsy mifidy volon-koditra tsy mifidy finoana fa rehefa vahoaka malagasy de mitovy daholo zay ny ambanatra mba modely meko ny mpitondra hoe tsinka ke samby gasy ihany raha ihantsika aloha tsy misy tsony zany fanavahana zava nareo mihitsy nanimba nyity fireneny ity sy ny fomba fijery fa mba ianaro ny ataonay ianaro ny ataon'ny tima ary zay ny mbola anabedesako mihitsy raha misy tima raha misy olona na tima na tsy tima ry izy ka manavakavaka de mijoro foana hoe tsy mety zany fa aleo averitsika le faisakina sy ny fihavanana sy ny fifanampiana amin'ny samy malagasy ary zay ny ijoroko voalohany mihitsy hoe itsika rehefa manao zavatra de profo mitoaka mitentany fa reny cours be da be ataoko reny na ny anglais io na ny informatique io na ny fanampiana ny tatsa io na niny io a de maimay-poana daholo ny ary hoan'ny olona rehetra tsy anavahana eto Madagasikara de zay ngamba nytiako tenina amin'iny afaniry fa de raha pitso zany dia totoreboka ny vahoaka ny Ambohimanarina sy ateroka io a amin'ny roa sasany defa misy mizara tike zany io a amin'ny roa sasany amaraina ary ho anareo koa zay nandefa SMS hoe ahoana ny sakafonay efa misy vary amin'anana tompoko eo ampita eo a misy mangazo misy katsaka irahantsika mihinana zany a ao anatin'izay a mba ho fanamavanana daholo zany zay a ny fahasaranan'ny vahoaka malagasy rehetra zay monina eny Ambohimanara misy fanio-kevitra zay satria rehefa akaiky tahaky zao moa zany ny fihafaran'ny fehimpotoana indrindra ho an'ny mpitondra fanjakana zay tena tsarain'ny vahoaka ny amin'ny hoe nampahatra vahoaka ary tena tsy nanao ininona mihitsy ho an'ity fiainan'ity firenena itya de mitona latsaka kely izao dia tsapo miazakazaka amin'ny mpamono afo nisy mpamono afo mpanjakana zay verina fa efa tsy naombotsony angambana tao amin'ny fandaharany isan-kerinandro amin'ny ainao manjery mpanjakana dia niazakazaka tamina fahita lavitra iray nanaitra de nanaitra ny zavatra nambara roa nambara de petetoso
dia niray am'zany amin'ny hoe efa mikaroka vaholana ny amin'ny délestage ny filoham-pirenena ka miantso ny vahoaka izy zany mba haharitra kely nefa efa tapitra mandan'le filohan'ny repoblika. Faharoa de ny amin'ny hoe matahotra fifidianana ho izy ny etianivon'ny fanoherina angambany satria be loatra ny zava-bita ny filohan'ny repoblika. Eto aloha zany de miresaka atsika ny amin'ny hoe raha zava-bita tompoko ny tsarainy tsy niongana teo tsiranana. Raha zava-bita ny tsarainy satria navita zany président tsirana za tahaka zay filoha mifandimby ary raha resaka zava-bita ny resahana ka fotodrafitrasany de hampilaharina dia navita lavitra noho ny fandimby teo ny filoha Marc Ravalomanana. Fa zao nolay fialonana nolay diabolisation zay natao tamin'ny filoha Marc Ravalomanana nolay adevitra ninina ny voizina ary voizina ndray izy am'izao fotoana zao député Todsoa satria nipoaka ny déclaration zay namalimy filoha Marc Ravalomanana ny etaetan'le vahoaka hoe mangataka anao zay rotsaka de izy ny filoha Ravalomanana ekeko ny fangatahanareo ho candidat ekeko izy ny filoha mbola ho avy fotoana pahabe maso ilazany filoha ny amin'ny tena hoe fanambarana ofisialy goavambe zany. De tsy zaka n'le mpanohana fitondrana zany de voizina andray le adevitra tany amin'ny taona 2024 le fandrafena ny malagasy de voizina ny avanyatsiraka sy avoatany am'izao fotoana zao. Zany hoe le resaka dénigrement le resaka diabolisation nahazatra n'le fitondram-panjakana de averitsika fa raha zava-bita tompoko ny tsarainy tsy navita nongara Valomanana ty fanjakany ty. Fa akoatra ny zava-bita ny zavatra tsy vita ihany koa de itsaraina mitondra fanjakana marobe ny zavatra tsy vita ary vota amin'ny terinandro ty tsika metraka fototra marobe hoe zao daholo ny karazana vato fototra nataonareo na mahatonga anareo tena hamotena ao anatin'ilay fitantanana n'le firenena. Député Todsoa mandeha zany le pompier am'izao fotoana zao may ambondrona may endomboanjo may volotratra karazana may be tabe zany hitany am'le fitondram-panjakana ho an'ny député Todsoa reny faneho-kevitra efa mandrovotsi mivaralily reny reny ve ny tena andrasana n'le fitondram-panjakana mbola mampanantena fa izy vahaolana ny délestage à 2 mois satria tsika izao zany eo amin'ny 13 andro eo sisa zany de tokony baibay eo député Todsoa. Ya mampime moa re ny avo i ministre iny no miteny ministre ny communication iny ny keka madama iny lanonany anarany ary efa tsy mety amiko tsony sy amin'ny vahoaka fa de matsikaiky sady keka mampime variny efa tsipaky ny mialaina efa mialaina ny mpitondra matoa manao pompier mafy ohatry reny na le resaka nationalité reny ary mitsofoka izy ko mitsofoka ny talian'ny communication ko mitsofoka ny ministre ary amin'ny éducation nationale io zany efa mialaina io fitondrana io ary efa miteny nga de tena mamy de tahaka ninona loatra le siège no de makato sy makaroa ary tsika tena ianao ministre io koa nge manana nationalité fa de ny zavatra resana zany ao anatin'izay de tsotra ny vahoaka kory tsy tsamba itsony tsy azo ambaka ianareo tsony ny vahoaka malagasy efa tsapany ny mangidy tsapany ny mamirifiry azy am'izao fotoana zao ary fatany ny olona ny mpitondra zay hoe iza naso azy iza nampandrosany gao Madagasikara ary fatana nge zany fa tsy nisy filoham-pirenena nge ohatry ny filoha Ravalomanana zay nametraka zavatra teto amin'ny firenena reny lalàna andanina atsika reny mbola tamin'ny andro ny filoha Ravalomanana fa tsisy ny entretien zay natao zay tokony ataon'ny mpitondra zany zay le hoe continuité de l'état continuité de l'administration zay ataon'ny teo de tokony atsarainao tokony isy ny entretien maro isan-karazana fa teo de tsisy nikitika mihitsy ary tsy mihitsy tsisy lalàna vaovao zay natao mihitsy zany tao anatin'ireny rehetra reny lalàna de tsy nijerevana lara-pahamehana ho tsy hain'ny mpitondra mihitsy no mijery azy ary zay mbola problème efa roa volana sisa eo amin'ny fitondrana zao fitondrana zao roa volana sisa de mbola tsy hay ihany no mijery ny lara-pahamehana eto amin'ny firenena mbola le téléfilika ihany io ihany no atao amboretra tsy hainy hoe misy olona tsy mihinan-kanina eto ny olana zany olana ara-tsakafo be da be ny olona tsy miasa tsy hainy zany
ny vitim-piainana tsy zakany olona ampidiny io ny tsy fandripalemana ny zanak'olona tsy menatra amin'ny ekolazy ny siny tsy fahasalamana zay ngety ny lalam-pamehana zay tonga atao lalam-pamehana an'ireo voarazaka vitanareo ange zay milamina ny olona de efa roa volana sisa mbola mame fampanantenana ihany efa taona sy folo volana ianao teo tsy hita zay nataonao roa volana vao hoe ho ataonay io delestage io hoe ataonay an'izao io hoe ataonay an'izao ny lalana e aza mirediredy tany tsy manapaka ny teny député tsotsoa rehefa noterena andeha ny milina mpiarerinaratra tany andekaleka de may de rehefa may de nanao fihetsiketsehana be le ministra tamin'izany fotoanandro zany singa filohan'ny repoblika de nidina tany toerana de niteny ny filohan'ny repoblika fa mangataka faharetana kely pasiansa ho an'ny vahoaka na Antananarivo sy mandalo an'le ria fa enina ka hatramin'ny valo volana io de verina de niteny koa le dirikabon'ny angovo hoe tamin'ny farany taona 2022 hiditra 2023 ho maivana amin'izay tsisy tsolo ny delestage fa efa isy ny famatsim-bola ho azony jirama efa isy ny fanamboarana maro samihafa fa ty antsika député Todsoa mbola misy ny delestage de milaza ndray mpamono afim-panjakana lay fehan'le serasera-panjakana fa efa mitady vaolona ny filohan'ny repoblika fa mangatana faharetana kely fa tsy maintsy io foana député Todsoa le voaka foana zany natao miaritra mafy fa izy menakavy de tena hoe efa nalefako resaka delestage zao vokatry ny delestage zao hitako le izy ampiresahana delestage mihitsy ny député Todsoa Andriamampandry zay milalamy resaka amintsika de tratra ny delestage zay ety mialatsiny resahan'ny député Todsoa kely anaovana fanamafisana lizy am'le hoe mbola mitoy foana le fampanantenana asa vao anatin'ny firy volana ambo ny ipetrahan'izao fanjakana zao fe le delestage aloha fa de ino to iny le fampanantenana ndray député Todsoa maly zay mihitsy fampantanana poakaty foana fa ny olona ao zao tsy jamba ary tsy marenina fa mahita ny olona ary iainany le izy ny zavatra tsy lara-pahamena foana no ataonareo inona ny mbola insistenan'izany teleférika sady trosa mifosana io e ary ny vahoaka nge no mibaby an'io gamandohany io e fa tsy hain'izao fitondrana zao mihitsy mijery hoe lara-pahamehana zany de inona averika any ny foto-tsakafon'ny olona aloha no ny sakafo hoanin'ny olona ny fahasalaman'ny olona ny fanabeazan'ny olona ho an'ireo taranany ny tsy fisinasa ary ny fampiakarana ny fahefa-mividin'ny olona zany tokony ataonareo amin'izao fotoana zao raha tena hoe mpitondra mahay nareo ary fivavalamana nge efa nanana gaganation le map plus e voatonona daholo ary voaresaka daholo ny programme an'asa sy ny paikady rehetrarehetra atao analana ny fantrana sy ampandrosoana any Madagasikara mipetrapetraka rara nentina ny programme ny ary tsy misy zany hoe projet de société zany ny fahendrena tsy misy ny fitiavan-tanindrazana na tsy misy zany hoe sady incompétent anao tsy manana programme an'asa ianao no manao kolokolo ianao tsy zava-bitanao le izy fa de fitiavan-tena no ataonao zany ao anatin'izay ka hoy za hoe ny delestage anisan'ny fampatana nataonareo vao tonga eo zay de telo volana embola de afaka zay rano tapaka vao maika nge pire mitombo avy zato eny roanjato eny zao ny delestage sy ny rano tapaka ary za mbola miteny ihany fa vahoaka namomanarina efa nrotsaka an-dalambe feno nge ahatra ny tao sy atraiza de mandorom-pony any olona mivoraka ohatry ny inona miazakazaka ohatry
mikorapaka daholo na ny solombavamboaka ty na ny préfet ty na ny gouverneur na ministre na premier ministre ahoana reny de zay ve no endrasanareo de zay zaho raha mbola tsy nareo no mijery lara-pahamehana raha mbola be vava ihany nareo am'izao manotsinitsinina ny vahoaka de mbola verika ihany ty sao de mieritreritra ny tsoky ao hoy hipetraka any an-dafy ny vahoaka any keo efa miandry anareo fa de hoy za hoe rehefa tsy vita izy aza miandry roa volana tso fa mametrafy alana fao be nareo satria efa tsy zakanareo tso ngely izy zao tsika miteny de tapahana le izy noho ny fatahorana ka hoy za hoe ty fitondrana ty fitondrana tena kanosa fitondrana ity tena fitondrana hoe manome fampantanana tena pokaty ary ty fitondrana ty fitondrana efa mialaina roa vola sisa no ananana anareo nananana ny filoam-pirenena nge ametram-pianana raha mbola sa ilatsaka fa raha milatsaka hoe efa tsy afaka tsony nationalité article 42 efa miandry anazy raha insiste eo anao 2% 3% no azo afa baraka tsy tanke saosy atao androso maty ray be miemitra maty reny be miady saina tsy mohita tory mihitsy zao izy any sy ny mpiaramiasa aminy hoe ahoana ary ty raha ohatra tsika tsy anao de hoe marina ny tenin'ny timma sy ny afanoerana anao ndray nefany resy mazava na ankala taky ninny eo ary nareo na anao triplon taky ninny eo ary nareo tsisy fikatsony ty ozy ny tanora ary ny olona mandainga ny olona zay tsy miteny hoe sahirana am'izao fotoana zao raha sy nareo menakavy nareo am 3% 5% ny mpitondro reo ihany fa ny sarababem-bahoaka am'izao fotoana zao dia mivesatra n'izany hoe fahasarana n'izany daholo na mba misy olona hoe mba misy vola kely ary nefa ivoaka ny trano ianao tsy fandriam-panemana efa mitatena nge ianao mitatena ianao hoe isa nafika isy itifitra ary efa averiko fa na maty ianao na velona de mitatena foana velona ianao mitatena hoe isy itifitra isy andromba isy amona ny kidinapinina maty ianao mbola mitatena anao any mpasana hoe isa anganatra ny fatinao le mifangadarana tolapaty reny taizany nisan'izany nangaty raha sy tia ta Madagasikara tamin'ny fitondrany ty hoe na maty ianao na velona de mitatena foana fianakavianao mitatena hoe sao de isaka le vadiko le zanako le ralahako le anabaviko le tatatoako le nenitoako le tatabeako le bebeako satria midina le tolapaty mba ho vola ho an'le olona zany satria tsy mihinakanina le olona nareo daholo nge mahatonga ny olona anao an'izao rehetra zao am'izao tsy fanao rehetra zao tsisy ohatr' zany taiza nisa ohatr'zany eto Madagasikara sy eraka zao tontolo zao hoe fitatenana lava ho any an-tsanao mitatena any amin'ny birao anao hity mitatena ry monsieur Claude Rakokoto Arianta zao andeha de efa mitatena hoe aiza zao andeha tomobile andeha bus andeha taxi moto mitatena lava ianao hoe voaroban'ny olona noho le fantrana de averika any ty na maty ianao na velona eto Madagasikara mitatena foana zany ianao sy ny fianakavianao zany no midika fa tsika ny tena matra ary noho ny tsy fahaizan'ny mpitondra mahatonga n'izany rehetra zany tompoko ka mamenatra zany ry mpitondra mamenatra zany ka zay zany no tokony andinia teny hoe samy eto Madagasikara ny monina samy manana avana eto tsika samy manana namana eto tsika atsopazo le camp am'izay ary mbola mpitiavana anay no resahako anao monsieur le président hoe androsanao sa emitra mety indrindra de anao tsy mitsofoka tsony ianao Macky Sall zao président ny Sénégal efa resa be tany hoe anao 2 mandat izy atao 3 mandat izy fa noho ny fahendreny sy le démocratie le ananany de hoe tsy anao tsony aho izy nazo pravongy izy na de teo aza be da be ny vahoaka ny sénégalais ny sénégalais na metsiny azy hoe tsy zao ny fanarahana amin'ny fitantarana amin'ny fampandrosoana ny asa Sénégal fa nanao an'iny izy ary nampiasa mpandro filaminana sy fitsarana izy ny ary tena nisy naratra sy nisy anina misy tany nisy naratra niemitra izy mifarany fa noho ny femorany ny tombo ny popularité zany hoe nivoaka amin'ny grande porte izy menarany Macky Sall président ny Sénégal ianao koa efa 2 mandat ianao izy koa nge talohan'ty ty nge nianatra tany amin'ny Macky Sall izy amin'ny monsieur le président émergence efa nanome lalana anao efa nanome
papanao a ny filohan'ny Sénégal de mandat koa ianao fa so de tininao hoe ny teninao masy de hoe Yamanda ina fa anao de mandat inona ny transition Tete mitatra nge 2009 ianao hatramin'ny 2014 filohan'ny Tete Mity efa 2 mandat ianao zao ka mba inary nataon'ny olona rangaha rehefa hitan'ny olona jereo ry François Hollande koa efa naveriko anao fo zany efa ohatra izy fa tsy olany efa fatana fa migonongonona daholo ny vahoaka frantsay de tsy nanao izy mitombo ny kotany ny popularité fa raha mbola mainsiste ianao a potika ianao sy ny mpiara-miasa aminao ary potika ny firenetsika tsy lamina eo fa de mbola teneniko anao zany zao a omany ny bakazatra rehetra ny valizy tsy mamenatra zany efa azonao nge ny titre iza moa tsy maniry président de la république zany tsy olona rehetra nge ny nazo an'zany efa azonao ny titre efa azonao zany inona mbola lanaovanao an'zany fa zao kosa ny fantena mipetraka aminao nazonao zany hoe inona mba zava-pitanao teto amin'ity fireneny ty inona mba nataonao ho an'ny taranaka malagasy inona mba napetraka ao ho an'ny firenetsika raha mbola gasy anao zay fa tena mipetraka aminao ka hoy za hoe hatram'izao aloha tsy de hitako raha hoanina fotena rehetra fa kosa raha hainao no mitenan'io hoe tsy latsaka ry vahoaka malagasy de ino mampitombo ny popularité ianao mbola torika igny ianao hoe zokoka ianao ray aman-dreny ianao a zay no anisany atadiavan'ny vahoaka anao zany ao anatin'izay fa raha mbola insiste ianao a tsisy tadiavan'ny vahoaka malagasy ianao tsony andre matofolo ka raha mamesy papanao a ao anatin'izay ka ambava homana tompoko ampomy mieritseritra de teniny atsipy ho an'ny manam-panahy eny ary député Tojoso amaraparantsika efa milahatra ihany keo ny mpianatra maro samihafa any ambadika any zany satria efa miperaperaka fandaminana ny fotoana samihafa ho an'ny député Tojoso tsy afaka hitazona azy ela isika fa na izany naty zany ny TFM tsy maintsy manaraka ihany satria ity le misy an'le mandray an-tsoratra zany sy ny taratasy maro samihafa inona ny fanontaniana mipetraka de rehefa nijery tao zay sy faly a de ao anatin'le hoe raha-pirenena zava-misy ty resaka ty groupe de pression zay ndray no apetratsika inona moa zany hoe groupe de pression zany député Tojoso satria rehefa mafana ny raha tahaka izao a de ase ahitana taratra ny raha sy ny zava-misy eto amin'ny firenena amina teritery maro samihafa sy ny sisa ka zay angamba no safiditsika ao atao TFM androany député Tojoso ia ny groupe de pression zay zany a dia ireo vondrona afaka manao pression zany a ho an'ny mpitondra ohatra hoe ireo syndicaliste zao reny zany dia groupe de pression reny anisany zao le ny groupe de pression zany dia miaro izy ny mpikambana ao aminy ary manao maniry ny mpitondra izy mba hamaly ny etaetany ohatra zao reny syndicat maro isan-karazany reny ny hainao manjery maro isan-karazany ohatra zao a ny CCS zao tena nisan'ny tena hoe tena malaza sy ampanao an'io a hoe ny CCS zany zao de anisan'ny groupe de pression satria mitaky izy ny zo ho an'ny mpampianatra mpikaroka sy mikaroka iampampianatra satria droit ny zavatra trataka iny ka tsy azony reo andamitehany maro sy ny karaza zay voasorana anatin'ny lalàna de manao pression ny mpitondra izy mirotsaka an-dalambe izy manao conférence de presse izy na point de presse izy mba amaly ny etaetana fa ny olana eto Madagasikara faniry lasa reo groupe de pression na syndicaliste io na ONG io na zavatra maro io a lasa manao politika de itadiava-tseza zany a le pression le zavatra zay ataony hoe tsy hanao pression nao ary zay andriamato président na andriamato premier ministre na ramatoa ministre na monsieur le ministre zao mba meo seza kely mba meo toerana zay de mahazo sisa de mahazo atakalony zany ao anatin'le izy zany hoe ny groupe de pression dia tsy parti politique izy fa miaro reo olona ao anatiny izy ary manao zay atafita sy amalina ny etaetan'ny olona zany ao aminy ireo karazana groupe de pression na ny
sahala am'ireny syndicaliste reny zany amin'ny akapobeny anisany manana anjara lehibe eo amin'ny tany sy ny firenena zany ny groupe de pression satria tokony mahay mihaino an'ireny ny mpitondra sasalamine ny SMM ny magistrat zao manana syndicat maro samihafa saika manana an'ireny zao zany ny entité any amina orinasa koa zany de misy an'ireny fikambanana syndicat maro samihafa reny zava-dehibe am'ireny zany dia miteny ny etaetan'ny olona ao anatiny izy ka raha mpitondra mahay zany de mba mihaino an'ireny de mba mamany olana izy zany reny mpikambana rehetra reny groupe de pression reny ka raha eny mamany ny olana am'ireny rehetra reny zany dia misy atao hoe stabilité ao anatina fiarahamonina sy ny firenena anankiray. Misaotra ny député Tojotsika am'izay fanazava-kevitra izay mino aho fa mitondray zany ny fampianarana maimaimpona azotsika ialana tsy satria tapatapaka moa ny jiro aty aminay misaotra ny député Tojotsika tam'izay fampianarana maimaimpona zay nomeny tamitsika zay mino aho ozy fa mitondray fampianarana azotsika ary afaka nanoratra tsara tsika raha zay roa taona nanaovantsika an'ity fandarana ity efa mety efa feno ny cahier zato pejy am TFM satria betsaka be misy ireo lohahevitra zany efa nentin'ny député Tojotsika eto tena misaotra anao député de manome fotoananao ndray zany ho an'ny herinay anao toy izao raha toka mbola afaka miara-dalana antsika ary raha tokoka mbola mahazo hery sy tanjaka fa amin'ilay nahary izay angatantsika isan'andro san'andro. Ia dia alohan'ny amanana koa azy ngamba dia mandefa SMS ana eto ndray ikamana mafy zany ny député Rola any Parafaravola sy député Nambatondra Zaka fa ny 29 ny volana juillet zao zany ny congrès zay atao zany any amin'iny faritra iny 29 juillet 2023 dia any Tanambe koa zany distrikana Parafaravola dia 27 juillet koa zany de misy zay congrès zay atao zay ka manentana sady ny vahoaka zany reo député tsika anankireo député Bogosy Rabekijana sy député Kakabogosy Fidèle Razarapera koa dia mirary soatsika naritra zany mbola mitohy ny fampikafakana ataony ry Faniry sy Rina dia mirary fombiazana ho atsika vahoaka malagasy rehetrarehetra koa dia mino sy mananteny isika fa dia azo ny sosiny tsara trany am'izao fiainana izao aliengany mba hiara-dampanaritra isika ka tsy maintsy andresy amin'ny faniritsika zay betsaka any am-potsika atsirairay avy any ka dia mankasitraka indrindra tompoko. Eny ary mba ahafana makasasatra kely de iverina eo zay rehefa avy eo alefantsika ty vidéo ty fa mbola tsy tapitra ny ary tsy ho tapitra misy ny adevitra momba ty nationalité ty angaganratsy fa AJ plus ndray no namoaka azy de ity ranga mpanentana iray ity ndray nanao fanadihadiana manokana izy de ho jerentsika ndray hoe toy izao ny fijerindreo firenena hafa zany sy fandalinana fanadihadiana momba zany nationalité anga Iany Rajoelina izany. Je vous dis qu'il y a un mec qui a réussi à obtenir la nationalité française, vous allez certainement penser à, je sais pas moi, Maître Gims. Eh bien non, figurez-vous que la personne dont je parle, c'est le président de Madagascar. Oui, Hans Radzouel est aujourd'hui président de ce pays, tout en ayant obtenu la nationalité d'un autre pays. C'est un peu comme si t'avais, je sais pas moi, Elon Musk qui postulait chez Facebook. Du coup, on va essayer de comprendre pourquoi c'est une dinguerie et pourquoi cela pourrait avoir des conséquences aussi catastrophiques que Final Fantasy XVI. Et je suis désolé, le dernier FF est nul. Ah, Madagascar, ce pays qui est l'une des plus grandes îles du monde, avec une énorme diversité biologique et des ressources naturelles aussi précieuses que les gens qui s'abonnent à la chaîne. Dans quelques mois, il y aura une élection présidentielle et qu'est-ce qu'on apprend? Que l'actuel président Hans Radzouel a été naturalisé français en 2014 et qu'il pourra peut-être pas se représenter. Pire, certains disent qu'il aurait caché sa naturalisation pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle de 2018 qu'il a remportée. Mais s'il est français, ça veut dire que maintenant, c'est un président qui a un président. C'est Inception le truc.
Alors, faut dire qu'à Madagascar, tu peux avoir la double nationalité même si t'es président, mais à condition de l'avoir depuis la naissance. Par contre, si t'es majeur et que tu demandes une autre nationalité, tu peux dire au revoir à la nationalité malgache. Et quand tu sais à quel point ça peut être difficile d'obtenir la nationalité française, la question que je me pose c'est, comment s'est passée la procédure? Bonjour, votre nom? Ange Raswell. On va vous appeler Cédric, d'accord? C'est plus simple, vous savez, nous en France, on adore la simplicité. Votre pays? Madagascar. Madagascar. Donc il y avait les Seychelles, la Tanzanie, mais vous voulez être à Roubaix. Mais c'est pas grave. Profession? Président. Président. C'est président. D'accord, moi je suis Premier ministre. Et d'ailleurs, on est en plein Conseil des ministres. Vous savez qu'on a eu en vous le roi d'Asgard qui est venu. Et j'imagine que le monsieur là-bas va me dire vous êtes l'ancien roi d'Égypte. D'accord, voilà, c'est super. Je sens que cette semaine va être très longue. Et cette information sur la naturalisation d'Ange Raswell a été rendue publique par une source anonyme qui a dévoilé une copie du journal officiel avec le décret de naturalisation du président malgache, de sa femme et ses enfants. Et devinez qui a co-signé ce décret en 2014 ? Le premier ministre de l'époque, Manuel Valls. Et vu sa carrière politique, je me demande ce qu'il lui a dit. Bon, maintenant que vous êtes français, nous sommes des compatriotes, et entre compatriotes, il faut s'aider, c'est comme ça. Donc, si un jour, vous cherchez, je sais pas moi, un ministre, ou un premier ministre, ou même un vice-président, voilà, je suis quelqu'un de motivé avec une certaine expérience, et d'ailleurs, j'adore Madagascar, c'est simple, j'ai vu tous vos films. Par contre, les pingouins, j'ai pas trop aimé, Et Ange Raswell aurait obtenu sa naturalisation en échange de son retrait temporaire de la vie politique en 2014. Parce qu'il ne faut pas oublier que cet entrepreneur et ancien maire de la capitale est arrivé au pouvoir en 2009 suite à un coup d'État, puis après avoir été président de la transition et après une nouvelle constitution, il a voulu se présenter à la présidentielle de 2014, mais la communauté internationale voit ça d'un mauvais œil et il s'est volontairement mis en retrait et puis il est allé vivre en France et en 2018 il est revenu dans son pays tout frais pour l'élection présidentielle qu'il a fini par remporter. Et là ça coince, c'est que Madagascar c'est une ancienne colonie française, donc le président il doit se montrer ferme avec la France, mais vivre pendant 4 ans dans l'ancienne puissance coloniale tout en y demandant la nationalité, c'est pas très crédible. C'est comme si demain, je sais pas moi, tu voyais le président algérien critiquer les actions de Macron tout en chantant la Marseillaise. Évidemment, la question que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce que le fait d'avoir obtenu la nationalité française pèse dans ses décisions? Non, parce que, par exemple, même s'il a fait pas mal de bises avec la Chine, il a quand même contracté des emprunts auprès de la France pour un projet de téléphérique construit en plus par des entreprises françaises. Sachant aussi que pour une partie de la population, il y a des choses plus urgentes qu'un téléphérique, comme les coupures d'électricité, les problèmes liés aux inondations, ou encore la famine dans le sud de l'île. Autre exemple, il y a aussi la restitution des îles éparses que la France a gardées au moment de l'indépendance de Madagascar en 1960, alors que depuis, l'ONU a reconnu la souveraineté malgache sur ces îles. Les récupérer, c'était une promesse de Ange Raswell pendant sa campagne de 2018, mais depuis, il n'y a pas vraiment eu de résultat. Pire, il y a un mois, après la rencontre entre Raswell et Macron, dans le communiqué de presse qui a suivi, ce souci n'a été mentionné nulle part. Et ça, c'est une dinguerie. C'est limite comme si, en pleine révolte en France, tu voyais Macron en train de danser au concert d'Elton John. Mais ce serait inimaginable, inexcusable. Les gens se diraient, il est en train de se foutre. Aujourd'hui, les opposants de Raswell le considèrent comme un traître et parlent de destitution, pendant que ses partisans essayent de trouver une solution pour éviter qu'il ne finisse par être expulsé vers son autre pays. Du coup, ils évitent qu'il soit expulsé chez lui en fait. Sa directrice de cabinet a expliqué qu'il a eu la nationalité française par filiation via un arrière-grand-père français et lui, il a déclaré: Personne ne peut enlever ce qui fait de nous un malgache. Personne ne peut enlever ni changer le sang malgache qui coule dans nos veines. Bon, pour l'instant, il n'est pas encore officiellement candidat pour la présidentielle de cette année, mais il n'y a pas longtemps, le ministère de l'Intérieur a quand même interdit les réunions politiques en plein air. Donc on ne peut qu'espérer pour le peuple malgache que l'élection se déroule comme prévu et dans le respect des règles. Du coup, avec tout ça, j'ai une question. Que pensez-vous de cette dinguerie à Madagascar? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.
iny zany lay atao hoe endrika fanehoniny any frantsany ny resaka hoe nationalité frantsay filohan'ny repoblika malagasy nangataka nationalité frantsay de nahazo na rahantsika tsara le izy mbola betsaka ny atao hoe orona tsara tahaka an'ireny ny frantsay ny manao an'ireny ny frantsay ny manao an'ireny ary de gaga ianao zany hoe ve tena araky ny any ivelany any mihitsy ty raha ty zany ndraraha eto Madagasikara ndraraha politika eto Madagasikara ny fitotongan'ny fiainam-pirenena eto Madagasikara indrindra fa filoham-pirenena amina firenena anankiray de anaovan'ny olona karazana sketch any moa zany malalaka be ny any ivelany any indrindra ny ao Frantsa ary le izy zany rehefa tena dinianao de mahalasa saina mihitsy inona ny mahatonga an'izy alasa saina mahalasa saina le izy satria ohatrany hoe ataon'ny olona sangisangy zary-tenany ilay mpitondra eto Madagasikara sangisangy zary-tenany aty Madagasikara tsy misy an'ireny fa any Frantsa misy an'ireny hitantsika tokoa moa na ny mpitondra Frantsa ao ary na ny tany aloha na ny am'izao fotoana zao manao sangisangy zary-tenany endrika sarisary zangy-tenany nefany misy mesazy malaza ny zava-misy zay ny any ary de malalaka ny atao hoe ny artiste reny endrika amin'ny alalan'ny ara-mantsy no hitondrany zareo azy zany dia teneniny eo daholo de atao ohatra misy ketsakely dia azavainy eo de ohatrany hoe zavatra mampiome nefa mahalasa saina ny frantsay manao an'ireny fa isika eto Madagasikara ahoana ny mba fandraisantsika amin'ireny mba manana ampopo ve ireo voakasiky ny resaka ireo voakasiky ny izay atao hoe endrika fitantarana na ohatran'izany nataon'ireo artista tany Frantsa teo ary dia reny izy reny hitantsika mahalasa saina le izy ary lay vahoaka malagasy zany ao anatin'izay de mba ahoana aiza ny toerantsika maharakitsika ve zany satria karazana famitinana mantsy no nataony teo zany lay artista frantsay ny anara moa ohatra ny arabo fa izy miteny frantsay tsara dia zany no andraisan'ny olona ny eto amintsika zany no andraisan'ny olona ny filoham-pirenena eto Madagasikara anaovan'ny olona sketsa de lasa ironie be le izy dia lasa ohatrany hoe ataon'ny olona fanalan'andro ilay zava-misy eto amintsika itsika malagasy amin'io jerijery fotsiny de ahoana zany atao hoe akaiky volany nefa tsy mahafantatra inona isika ka izay no hitenenana hoe ty raharam-pireneny ty ane tsy isika ihany no manaraka azy fa ny rehetrarehetra mihitsy manaraka an'ty eto Madagasikara ty io vao nazavaintsika teo io hoe ny fihetsiky ny communauté internationale ane midika zavatra mazava hoe matory zareo vao mana nisy an'iny conférence de presse iny eo moa zany ny CENI de vondrona européana ny frantsay ny Alemana sinsisa ny Alemana moa frantsay ao anatin'ny vondrona européana ihany fa misy le endrika fanampiana ny amin'ny hoe raha ohatra izy hoe fiara-miasa bilatéral zany de hoe firenena samy firenena fa vondrona européana sibika be anankiray ny européana de raha ohatra zany ny frantsay ohatra hoe manampy amin'ny alalan'ny union européenne de fa izany zay ny Alemana mety tsy manampy mivantana izy fa ny alalan'ny vondrona européana de fa ao anatiny daholo zany fa ny am'izao fotoana zao araka ny nambara tery amboloany de hoe mitsitaitaika ny fanampininy avy any velany any Madagasikara reny no hitany vazako reny fanehon'ny artiste any Frantsa any reny ny ty resaka hoe ty fotsiny sujet anankiray ty resaka anankiray hoe filoham-pirenena malagasy aperinasa nangataka resaka hoe zoom-pirenena frantsay tamin'ny 2014 rehefa nyresahantsika teto hoe ny prime ministre Manuel Valls tamin'ny andron'ny François Hollande iny no nanaiky an'io ary rehefa lasa décret le izy didim-panjakana ny dikan'izany didim-panjakana any Frantsa
de eo moa zany samy mandrirotra ny zeroritiny samy mandrirotra ny zeroritiny de ny zavatra hita zao de hoe miaingany resaka hoe tolo-dalàna hoe adiniana ny code de nationalité eto Madagasikara io ane efa nyresahana tany aloha ihany fa no ny antony maro samihafa tsy hoe de tsy diniana lizy tao amin'ny antemimera-pirenena fa zao tsy tokony isy asiana resabe mihitsy ny fandiniana an'izany satria mendrika an'izany zao fotoana izao de ozy ny olona tsotra fotsiny fa naninona ny tsy nydiniana zany hatramin'izay fa rehefa mipoky ty raharaha ty zay vao mikoropaka ny olona ane tsy adaly ny olona mandinika ary zany foana ilay raharaha ary tsy gagy sika raha resaka vonjomaika foana ny fomba hitantanana ny firenena efa mitrosana firenena tena mila hoe tena hoe planina mazava tsara hitondrana aza ny mpitondra ankehitriny hoe manana planiny hoe velorano hoe voalohany hoe faharoa hoe fahatelo raha vao misy zavatra irika kely de resahana le izy fa inona ny vokany resaka be fotsiny aloha ny betsaka hatramin'izao resa be mibetsaka de ohatran'izay zany no fandehan'le izy de hoe code de nationalité sy ny sisa de efa misy misokosokondray any amin'ny antemimera-pirenena hodiniany tolo-dalàna zao hoe sy ny sisa dia ny olona angataitra tsony dinio tsara ny fihetsika amin'ny malagasy manoloana ny reny toe-javatra reny tsy taitra tsony ny olona vozony olona eo ny ray le problema tena goavana be tsy etsona fivoriana tsy ara-potoana ohatra hoe loi de finance rectificative zavatra goavana be zany dia lalàna ny teti-bola nasy-pantsina tonga de tsy atao ny code électoral lalàna momba ny tontolo-pifidianana tsisy kitihana zany nefa ny tena indehibe ny firenena ary amin'ny resaka hoe code de nationalité ary indray no hiasakazahana anaovana fivoriana extra dikan'izany extra zany ane tena hoe maika hoe fivoriana tsy ara-potoana hoe andao hivory aloha fa ty tena misy zavatra goavana be amin'ny malagasy sa ahoana sa goavana be atao anaronana ny zavatra hoe tena vokatry ny resabe nateraky ty hoe nangataka nationalité frantsay zakana zoam-pirenena frantsay ty ny filoha-pirenena eto Madagasikara arak'le sketch nataon'ny artista frantsay teo zany no anaovana hoe fivoriana tsy ara-potoana etsona fivoriana tsy ara-potoana de mody resana taony ka io ane zao araky ny olo io ary izy efa misokatra ny mason'ny malagasy am'izao fotoana zao asinareo aloha raha mahatsapa azany fa tena efa misokatra satria piretin'ilay fahantrana ihany koa de nationalité frantsay mbola resabe io normal io raha resabe any amin'ny zavatra tena ekinany ny aim-pirenena tsy taze hoe atao fa tonga de tsetsenana fotsiny hoe tsy misy loi de finance rectificative LFR tsy kitihana ny code électoral atony vola fotsiny ato vola nanaovana an'le izy mbola tsy taze fandehany ary hoe tena hoe voavory daholo ve ny kipitsipitsiny zavatra rehetrarehetra ahafahana manao an'ilay fifidianana tiako Madagasikara vonina tsara mihitsy ninona zavatra am'seo vonina izy ary zay ny tena tadiavin'ny malagasy efa pare ihany koa ny candidat ny président Marc Ravalomanana déclaration officielle déclaration solennelle nanakoako maneran-tany manakoako maneran-tany ary izy ny voalohany nanambara ny filatsahako fidida sasany any ambadika moa de hoe zay tsy manana candidat fa jerevana izay candidat hoe zay milatsaka eo de zay hitanay hoe metimety amin'ny programmanay de ino ny toanana misy an'izany any ananany malalaka eo resaka demokrasia io tsy fanerena mihitsy hoe tsy maintsy manana candidat na hoe anoana candidat mbola ho avy moa zany zay manaraka eo hitatsika eo fa hatreto aloha zany ny président Marc Ravalomanana milatsaka izy ary namaly ny etaeta sy ny fangatahana nataonao maro misy zavatra mila mafisina kely amin'io
le izy hoe congrès national nytiako madagasikara tao zany no nitenena ny président Marc Ravalomanana hoe eniko ny teninareo a hitako ny fijaliana dia nanapa-kevitra zany hoe ekeko fa dia irosaka ofidiana hoe congrès national nytiako madagasikara tamin'ny sabotsy tao Antanjombato no nitenena ny président Marc Ravalomanana an'izay mazava iny fa zao akoatra ny tiako madagasikara tompoko akoatra ny mpikambana tiako madagasikara mpikatroka tiako madagasikara mpikatroka tim akoatra ny tim de marobe tsy voataisa ihany koa ny nangataka sy ny talao hoe nilatsahan'ny président Marc Ravalomanana dikan'izany tsy ny tim marery no nangataka an'io tsy ny tiako madagasikara irery no nangataka sy naniry an'izay filatsahan'ny président Marc Ravalomanana an'izay fa maro zany hoe akoatra ny tiako madagasikara akoatra ny RMDM akoatra ny pro Ravalomanana akoatra ny reny efa fantatsika sienitsika rehetrarehetra reny de maro satria samy miaina ny fahantrana samy miaina ny fijaliana eto Madagasikara mandena zao ny resaka amin'izao fotoana zao hoe sarotsaronana daholo ty efa fahazoazana rehetrarehetra ty ny tsy faiza mitantana sarotsaronana ampiasaina daholo na député mpanohana fitondrana na hainao manjery ny fitondrana na olona ny anivon'ny vonimboka tsinjara-pahaefana ampiasaina daholy fa ny zavatra hita tsy mahasarona mihitsy an'ilay fahavoatana satria ilay izy efa tena mianaka be resaka jirama zany omaly ve ranga tantarainy tany amin'ny tokantranon'olona tany tamin'ny folo maraina ho ny tapaka nanodidina teo amin'ny telo sasany vao mirehatra ny jiro vao tonga ny herinaratra zany de ato amin'ny firy zany de mba raiso any eritreritra ane zany no fampitena ao an-tantana zay de ty le tapaka lavy ty efa zatra ve le olona efa zatra de zany tsisy taitra tsony ay zany le olona tsy taitra eo rehefa tena dinianao hoe inona mahatonga an'le olona tsy ho taitra de zao le izy tsy ho avy agnaty fifidianana an'izay mampiseho azy matoa zany le olona hoe tsy taitra tsony amin'le jiro tapaka lava vidim-piainana tsy zaka sy ny sisa misy fanantenany ao de nanana fanantenany izy satria fa misy kandida ao nasa de ho hitatsika eo amin'ny fotoanan'ny fifidianana mifankahita lafin'ny teknika na voavory ny lafin'ny teknika na tsy voavory efa nisy aloha no ny teny hoe sa milatsaka président ny repoblika za verimberinay foana zay eto amin'ny miara-manonjy eto amin'ny MBS radio Madà na misy aza ny mieritreritra hoe ny anareo koa zany foana ka zany foana mihitsy satria zay no izy ahoana moa ny olona no tsy ho velombolo ny mpanohana ny président Marc Ravalomanana ahoana moa ny olona no tsy velona fanantenana indray efa le nikilefika teo efa le nangozozo teo efa le kivy teo totona tapaka am'izany tany avany ny tena hoe tena ekeko ny filatsa ny fangatanareo ary de ilatsaka ny président Marc Ravalomanana tena hoe sinda ohatrany hoe misy an'ireny le vato be reny teto ambony loha de nesorina lasa maivamaivana tao no mivoaka tao magro tao sasany tsy natsiarinona mihitsy sasany tsy natsiarinona telefona am'izany tsy akijanona allo zao mahendro tsy mahendro zay fa inona ny tao tena nyvalian'ny président Marc Ravalomanana ny fangatahantsika nisy namorona ny tsy nisy misy niova tapaka ny lokany sasany tany an-trano tany nisy zany raha nieritreretina hoe lasopy vonoy le akoho atsy mba tena ifety kely aloha tsika satria tena tonga am'izay ny tadiavina tonga am'izay ny ilaina satria tena izay no ilaina zany ka ny olona zao manao resa be momba nyty le hoe frantsay ho ny filohan'ny malagasy sy ny sisa naseho andrala teo hatramin'ny Saro Manuel Valls nga reny inona no teneninao am'ireny reny izy reny de ataon'ny olona any amin'ny endrika atsikana le izy ataon'ny olona any amin'ny endrika sarzary-tena n'lay izy ilay arara-pirenena aty Madagasikara satria efa mianaka maneran'izao tontolo zao ny tsy fahombiazana jirama knaps io le knaps io araka ny tenena teo hoe knapsa eto Madagasikara any anatina fikambanana resapirenena ty Afrika any
fito amby folo mpikambana ao anatin'le izy izy moa izy teo dajerentsika tsara fa arakitsika tsara io sipresy zay ny anaran'le fikambanany iraisam-pirenena io aty Afrika de fito ambin'ny folo tondresaka prévoyance sociale ny tony fito ambin'ny folo ny firenena-mpikambana ao anatiny ao dia anisan'ireo Madagasikara fa tsy andrenesanao zany hoe tena varalily zany ny tontolon'ity resaka hoe prévoyance sociale nyty am'ireo mpikambana fito ambin'ny folo ao anatin'le Cyprus reo aty Afrika teratany Béninois ny lehibe ny aron'ny foibe ny any Lomé any Togo so de tsy fantatsika zany aloha zany ampahafantarina atsika fa i Madagasikara rery no ahitana tantara be amin'ity resaka prévoyance sociale nyty fa ny any amin'ny firenena-kafa tsy zany ohatra zao hoe Maroc alao zany mba resahantsika alao zany fantatry ny malagasy na matsy ny teny ndraindray hoe nareo ara-manonjao ndraindray ataonareo sarotra be tsy sarotra mihitsy le izy ohatra amin'ny Maroc zao ny azy misy rafitra système de contrôle io resaka prévoyance sociale io fiahina ara-tsosialy moa zay ny dikany misaotra ny namana faniry fa misy rafitra manao fanaraha-maso manao fanaraha-maso zany ilay izy de tena hoe malalaka tsara amin'ny fanaraha-maso izay atao zany rafitra zany raha ny any Maroc de ozytsika hoe fa inona ny antony tsy mba havitan'ny malagasy an'izany ka ny antsika eto resaka kamakama no manjaka ny antsika zao ny rafitra de hoe ny fanjakana ry ambony ery pia rafitra pia zany dia fanjakana moa zany eo amin'ny ministeran'ny misana ny asa de eo ny ministera amin'ny resaka vola satria resaka vola io de lojika be zany hoe reo zany ministera hoe pia fanjakana dikan'izay de manarakaraka an'io ny eo ambany eo manaraka eo ny filankevim-pitantanana conseil d'administration izy tsika de ao zany misy andreo solotenan'ny mpiasa solotenan'ny mpampiasa arakarak'zay izy eo de manarakaraka an'izay misy ny tale généraly izay ampanatanteraka zany zay hoe fomba fitantanana rehetrarehetra ao zay le izy de io knaps io misy birao maromaro zany efa mihoatra ny 700 mahery manerana ny nosy miparitaka zany le izy zay le rafitra fa raha jerentsika zany hoe maninona mivaralilo ohatran'io le izy lasa misy hatrany amin'ny fanagadrana hoe misy zavatra tsy mandeha arak'izay tokony ho izy ao de tsotra fotsiny le izy satria le izy mipetraka ny rafitra fa mifandraindray daholy ny aty atapiny aty dia misy fandraisana amin'ny aty amin'ny ohatra hoe conseil d'administration de aty amin'ny fametrahana tale général de zao intérim zany hoe tsy tale général manana fahefana feno fa vonjy maika zany hoe dikan'izany vonjy maika zany de fampandehanan-draharaha fotsiny fa le tena hoe le politika tena hoe fanatsarana sy ny hoe mba hampandeha tsara n'le tontolo eo anivon'ny fiahina ara-tsosialy mbola tsy ao fa hoe fampandehanan-draharaha zany hoe dika ny vonjy maika de raha ohatra ve tena mipetraka tsara ny fitantanana eto amin'ny firenena de zavatra tena iakinan'ny aim-bahoaka resaka knap zany ane tonga de ao an-tsainy olona resaka fitsotrondronono inona moa ny vola iveloman'io io knap io resaka cotisation latsakemboka zany hoe herim-pon'ny olona atao hoe varoka sasarany olona no misy ambinana de alefa makao ary vola miliara zany miodikodina am'le izy najerena fotsiny am'izao de le izy zany hoe intérim na zay fotsiny ara de efa hitanao taratra hoe firenena malagasy mivelona amin'ny intérim tsy miresaka olona mihitsy eto fa le fomba fitantanana misy ministera teto embolana intérim ministera hoe resaka hoe souveraineté nationale atao ministerana raha intérim jirama koa to mbola intérim koa de zany ve ny fomba fitantanana eto intérim foana tsy any amin'ny raharaha-mpivavahana any moa tena tsy de mety amin'ny olona loatra le hoe intérim fa hoe ohatra hoe ny amin'ny FJKM zao hoe misy fiangonana tsy misy mpitandra de hoe asiana délégué fa miezaka mafy mihitsy mangataka ny tena ameo mpitandra zay miakatra any amin'ny rafitra isan'ny ambaratonga any amin'ny synode hatrany amin'ny mpendraikitra foibe any amin'ny
sy ny rehetrarehetrany hoe tena le fiangonana ry tena fiangonana tsy misy mpitandra fa atao fa délégué zany mantsy intérim misahana asa fampandehanan-draharaha azy ny dikan'izany raha ny raharam-piangonana any zany de hoe aloha hafa ihany hoe mba manana mpitandrana feno zany hoe io ny tena mpitandra de ohatr' zany koa raharam-pirenena ve sady itsika indray no hoe tena hoe filoham-pirenena intérim aiza koa nisy an'izany ohatran'ireny tamin'ny raha vao teteza mity zany de intérim ny dikan'izany ka zany ny tadaviny sasany atao le vahoaka ato efa maty efa tsy mihinan-kanina efa mangozozy tondrona mifanondro anankiray raha atao kisarisary de efa miongana zao alohan'ny andraisana amina fanirira zafanatany iray ny resaka misy an'ity le hoe fanampiana ataony avy any velany hijerena mba lizy moa zany tsy hoe tena hoe amana tonga de voavazato isan-jato fa mba farafaratsiny hoe anamaivanana ny tsy fanjari-tsakafo any amin'ny faritra atsimo malaza zany any an-dafy any ary malaza zany eto fa tsika moa zany zao mbola resaka jirama knapy sa zao zay ny tena natsika fifidianana filoam-pirenena seni fa misy olona ao amatapitrisany ao atsimitsimo Madagasikara ao tratra ny tsy fanjari-tsakafo amatapitrisany de misy fanampiana inona zavatra am'seo mivily lalana ilay fanampiana efa miteny an'izany daholo ny ONG be dia be mivily lalana tsy tonga any amin'ny tokony antefany de misy mivarotra eny an-tsena rehetrarehetra nylay fanampiana aiza le système de contrôle ny atao anatiny raha tsy voafe nefa ry amin'ny filan-kevitra minisitra mbola manendry mpiasa-panjakana ambony any tsika hoe tsy miteny hoe tsy mety zany zay moa le izy fa le fotoana fiasana efa kely sisa ho an'ilay fitondram-panjakana raha ny lojika zany tena tokony miezaka mafy mampiseho modely tsara amin'ny faraparana io ny mpitondra fa ny zavatra ataony tsy zany fa tena mbola miseho foana ny tsy fahombiazana ary de mamboly problema eto amin'ny firenena tompoko tsy avy amin'ny vahoaka mihitsy tsy avy amin'ny olom-pirenena mihitsy ny mahatonga amin'ny problema eto amin'ity firenena ity tao anatin'izay taona mifandimby-zay tsy avy amin'ny mpanohatra mihitsy ny problema tsy avy amin'ny remdema mihitsy ny problema tsy avy amin'ny mpanohana ny président Marc Ravalomanana tsy avy amin'iza tsy avy amin'iza fa noho ny tsy faiza mitata ny mpitondra ihany no mahatonga an'io de lasa anaovan'ny olona sketsa any a Frantsa ilay mpitatana eto amin'ny firenena malagasy inona moa ny antenana amin'izany de hoe very fanaham-bola velona ve tsy very fanaham-bola velona manana dady zay ozy izy ny mpanohana président Marc Ravalomanana zay tsy kivy mihitsy fa zay ary vao mainka manana fanantenana satria misy olona ao misy ray aman-dreny ao mafeno ny fepetra rehetrarehetra ary zay mahatonga anay angataka hoe hitalao hoe andadilady mihitsy raha zay ny fomba ilazana azy hoe mangataka aminao tompoko ilatsahanao fidinao président ny repoblika tsotra ny antony tsy lasa tsony mipatinina le fiainana mipatinina de eny ara de mivalian'ny président Marc Ravalomanana tamin'izany fotsy hoe eny ara eniko ny feonareo eniko ny feo an'Andriamanitra irotsaka ilatsaka any ny fanantenan'ny olona any fa raha hoe ny problema isan'andro no tany saina eto ariva eto ny andro zao vao mivoaka ny isan'ny maraina vao mivoaka inona ndray ahoana ny atrehana nyity fiainanyity zavatra hoanina de tena ohatran'ny lasa mangidy daholo ny malagasy am'izao fa tena mba enoy ny resaky ny olona eny rehetrarehetra ary mba enoy ny resaky ny olona eny amin'ny antsona hoe faritra iva raha ny eto Antananarivo eto mba enoy kely hoe ahoana ny fanehoan'ny olona ny hoe tena faneho-keviny fa tsy arakaraky ny eritreretiny sasany resaka mandeha any tsy arakaraky ny eritreretiny samy mihitsy sasa mantsy mieritreritra rehefa tsy pazana keto rehefa omena vary kely reto rehefa omena lambahoany kely reto de manaraka an'izay tiatsika atao izy de falifaly eo de andefasana mamirapiratra kely de ohatran'izany fa tena rehefa miatra ny anatin'le volal'le olona izy miratra ny sainy ve zay tena nanaovana resabe fotsiny ve zay tena fitahana fotsiny ve zay tena
ohatra zao raha misy zany renivohitra eto Tananarivo Tananarivo zany renivohitra Madagasikara de izy zany renivohitra Tananarivo 67 satria ao daholo ny lafo valo amin'ny 67 hektara tena hoe ao anivon'le Tananarivo jereo ny lalana ao amin'ny 67 fa ny malany tsaratsara fivelomana ihany no vao misy anana kely de famboarina vao misy anana kely de fakitiana dorina manafaniry ahoana aloha mba fahitanao an'le tsikepitra nataon'ny frantsay teo manao iny zany rina aloha tonga de tsorintsika hoe tena efa ataony olona fimehezana zany sisa le filoha malagasy ary eo ny tena manahirana tena fandrabirabina tena fandrabirabina tena hoe trahison le izy fa fambaraka navadiny teknôlôjia mihitsy le fitondram-panjakana ary le filoha milaza fa hoe ny filoha Marc Ravalomanana ny horloge ny mijanona taty amin'ny taona zao fa zao efa misy ny Instagram, misy ny Facebook, misy ny Snapchat, misy ny YouTube, misy ny zao sisa hoy izy tamin'ny 2018 fa tena navadiny le teknôlôjia mihitsy satria ny filoha malagasy zany amin'izao fotoana zao akoatra ny ato anatiny efa petahan'olona anaram-bositra hoe iravato fototra ny any tenentsika petahan'ny olona anaram-bositra hoe rainy langarivony mampalahelo ny zany satria ianao mibaby le saina malagasy le grand croix le zavatra bedabebabenao zany lay fiarovana filofaratapon'ny foloanta filohan'ny CSM ianao no iomban'ny fiadinao ny filofaratapon'ny marbona-pirenena misy zavatra bedabebabenao ny lettre d'accréditation avy any firenena lehibe samihafa mandalo eo aminao vo iaseto ianao no mirepresente an'le fanjakana eo anatrehan zao tontolo zao fa ianao nefa lazain'ny olona ravato fototra ianao lazain'ny olona rainy langarivony ianao lazain'ny olona inona moa ty ohatrin'ny efa anaovan'ny olona caricature ny any ivelany tsy hitovy mihitsy ianao leginy olona le rotsika tsara fandarana tamin'ny fotoanandro zany rina tamin'ny fahitalavitra rehefa misy faneho-kevitra ataon'ny mpanao gazety frantsay de tafapetraka foana mandrakity ny andro any leginy olona iny any ny fomba fanehony ny mpanao gazety hevitra ary nandalo tamin'ny daholy ny mpitatana sy ny mpitondra frantsay rehetrarehetra zany any fomba faneho-kevitra zany rehefa misy message tiany pasena zay mihitsy zany tsy endrika fanambaniana akory ary zany tsy fandrabirabiana fa ity le filohan'ny repoblika efa nytenentsika fa nandalo France 24 nandalo France Info nandalo RFI mbola nandalo any Gomez nanao fandarina momba an'le Ian Radeville TV5 ko TV5 de ity mbola mandalo ndray zany ty faneho-kevitra mendrika asikety satria ary za tena variana sy gaga mihitsy hoe tena informer le bandy iny le nanao an'le vidéo teo amin'ny 5 minutes teo eo ngamba satria tena nirindra tsara mihitsy le vidéo zay nanehony an'le hoe nitrahira an'le vahoaka malagasy le filoham-pirenena ity ary misy koa any vidéo miresaka hoe un DJ mbola misy any be da be le izy ny eto atoerana moa zany de try vao miteny le filohan'ny repoblika de efa mezan'ny olona hoe iandry an'le masina ny tanyrazana ndray zany avy any amin'ny lerangaty vao miteny le filohan'ny repoblika de hoe inona ndray zavatra hafafiny eto zany hoe lay fanjakana mihitsiny zany ny tena voatoitoina mazava be nge le tenen'ny mpanao politika hoe institution nge le filohan'ny repoblika président de la république présidence nefa ohatran'izany le izy tonga am'izany le zava-misy eto satria izy mihitsy ny sy mipiara-miasa ny tsy nanaja n'le vahoaka malagasy zay le obligation d'allégeance resahantsika mandrakiriva miafina ao ambadiky resaka nationalité ty ny olana zany zao itsika ny teny teto hoe efa eto ambohitra ane ny vahiny satria izy numéro 1 mitatana an'le firenena de omaly mbola nyconfirmeny raha zanareo tsy miteny tsony miconfirmeny lay mpitondra tenin'ny gouvernemanta tsy haiko tsony iny na mpitondra tenin'ny gouvernemanta na mpitondra tenin'ny présidence tampoka ndray na mpitondra tenin'ny filohan'ny repoblika na hoe pompier ny fitondram-panjakana fa hoe tamin'ny 1932 raha ohatra le nationalité zany resany efa vazaha tamin'ny 1932 eny ny databe amin'ny filohan'ny repoblika ka tsy sy adevitra de tsy menatra ve nefa
lay directeur de communication teo aloha de nilaza fa par diplomatie no nahazo ny filohan'ny république azy maninona tsy narovany tam'le hoe efa vazaha ny databe an'le filohan'ny république le filohan'ny république efa mivoaka daholo ny vidéo Rina Rabe Manantsara miresaka ny aminy hoe ny raiko de tsy nety naka nijanona ho miaramila frantsay mihitsy de vero azy le frantsay azy fa janona maramila ozy izy enao koa zany ampianarina am'teny koa ianao fa tsy maramila zany de fa miaramila tsy hain'le manodidina an'le filohan'ny Rajoelina miaro an'le de avy eo le izy zany fotsiny mibetsaka fa tsy haino miaro azy de le filoha zany zao no tena fatratrany fatratrany ka izy mampiasa an'le fusible tam'izay izy le anina fa izy foana ny teo ahin'zao rehetrarehetra hoe izy manao irager des îles izy manao an'le vola le 50 ny banque centrale loe le ina moty le design an'le izy izy mpanao maquette izy ainy daholo zao rehetrarehetra zao hoe juriste izy tany amin'ny sujet any anglaire tabe miona nisy resaka andra tsy resaka bary ihany tondranan'le izy ka tsika tenena zany de ohatran'izao hoe sahirana le fanjakana ary tsy maintsy sahirana le fanjakana satria zay le izy nitodiny natao io vokatry le fanonganam-panjakana de manao zava-pona zany am'izao fotoana zao satria tsy olona natao hitondra fanjakana reto fa olona natao ampirevirevy fotsiny retolo reto voilà ka raha ohatra zany ka tamin'ny 1932 zany ny efa hoe vazaha izy tsisy antony ny angatahany naturalisation fa tonga de par filiation izy satria misy lien zany automatika be fa ny zavatra ampetratsika de hoe fa maninona zay nge le tokony valin'le fanjakana fa eto aloha zany de prouvé vao prouve fa frantsay Rajoelina fa zao itsika de manizingizina fa tsy double nationalité io fa simple satria naturalisation nangatahany amin'ny demande formulée de manamarika tsotra fa tsy nanana lien izy taty fa raha nisy hoa io tamin'ny 1932 io tsy niandro be ny tanàna izy tsy miandro filohan'ny teteza mity izy vao nangataka an'izany fa nanana opportunité izy opportunité d'affaires afaka nangatahany an'izany hoe zakay misy raha vazaha amin'ny alalan'ny databeko de angataka par filiation ako satria tonga de mazava ho azy ty fa ato ianao mangataka tamika ianao naturalisation de mazava ny ambara ny mpanao gazety correspondante samy hafa sy ny frantsay hoe ahafahanao manao protection ahafahanao ihany ko mandamina an'ilay zavatoza nataonao vokatry ny coup d'état sy ho tambony lay tsy nidiranao teo amin'ny sehatra politika ka nanaksahananao de izany olona nde ho ampiasonareo ao anaty fanjakana ka raha mipetraky nareo miteny hoe 1932 eo aloha zany de efa tsy mitombona tsy mazava tsony le argument anareo ao ny sasany par diplomatie ao ny sasany efa nisy foanange zany nandritra ny 13 taona ao ny sasany ray no miteny ny aminy hoe eny tsy voafafa ny article 46 ny constitution io ao ndray sasany miresaka ny aminy hoe eny efa tsy niasa efa ela le lalàna ka tokony miantony ao ny sasany aminy hoe andao anaovana moratoire olona mpiaro any Rajoelina daholo no miteny an'izany de tsy organiser le fiarovana ny Rajoelina anatin'le nationalité fa tokony organiser le izy ny aminy hoe ity ny version avy any amin'ny Rajoelina nandrasana nge de version avy any ambavany fa izy tsy mety miteny fa tsy hoe tsy hanafaka ny rako eny au départ ianao malagasy fa ny lalàna de efa milaza fa tsy malagasy ianao satria efa nangataka ianao ho zom-pirenena hafa naturalisena ianao de mbola misy mamono afy any ka tamin'ny 1932 misy ka naninona izy ny tsy nangataka raha fa niandro teteza mita nanana opportunité azo nangatahany izy satria zany vazany raha eman-drenina fa eo zany ny tena atsipy amintsika vaoaka malagasy manaky aloha zany retolo reto fa frantsay any Rajoelina fa zao tia no tenenina ny am'le mbola tsy very zom-pirenena malagasy azy fa natina na sy tiana code de nationalité frantsay no miresaka de code de nationalité malagasy miady aminy de article 42 no miatra aminy mazava be point barre fa tsy anareo akory ny hitondra karazana interprétation amin'ny lalàna eto Madagasikara
nareo moa sady maçon nareo a no manœuvre nareo a no professeur agrégé amin'ny fahasalamana nareo a ianareo koa no mahay finance publique a ianareo koa tena juriste de formation enjana be a ianareo koa mahalala ny diplomatie ambony be nareo mahay rehetrarehetra de ravinareo fa hoe foana ny adevitra rehefa mitenareo fa tsy foana ny adevitra iny izy nalefa atsika teo iny mitrahira de ahoana zany le obligation d'allégeance pitsikilo ny frantsay nge zany filohan'ny république e pitsikilo ny frantsay filohan'ny république na tina nastina tsy maintsy hiaro ny voninahitry le firenena izy zay ny zakany ny zopirenena miala fois izy ny anina amin'ny constitution malagasy tandreo mankotony mianaka andriamaso nefa tsy voatandra le izy mivakitsika teto efa fampiry ny constitution ny itsahana zany zao nataon'le fitondram-panjakana tam'le mitsoka face à face de nitoindray le izy tamin'iny mitsoka face à face iny nanisaka constitution tsika de efa milaza fa ny séparation de pouvoir koa efa nitsahana tsika de efa milaza fa neutralité politique de l'administration koa efa nitsahana tsika de milaza fa ny fametrahana gouverneur de efa nitsahana sinsisa zany hoe akoatran'ny violation répété ny violation grave haute trahison nataon'le filohan'ny république raha ny tena marina tsy filoham-pirenena ntsony any rajoelona zay mahatonga ny adevitra mbola mitoy de isaoratsika maniraka atsika ndray zany androany hanaraka ny fandarana amin'ny fahitalavitra raha vavy anankiray mba lefa mifaly eo azafady le izy invitation ty ataotsika ty satria ny filohan'ny ADDM sady pitarika ny fanoerana any ampitan-dranomasina zany raha mahatonga faniry soherinay vo de vahiny aminay fahitalavitra ndray tsy miankina andro hitondra fanazavana misy kokoa am'izay efa fanazavana zay efa nisy zany sy zay efa aminona afo ataon'lay mpitondra fanjakana fa tsika de miteny efa atao ambohatra ny vahiny ary mitatana firenena eo ampialatanany daholy ny tsy ambaratelo mpanjakana rehetra eo ampialatanany daholy nefa efa mpanjakana rehetra eo ampialatanany daholy ny zava-miasa Madagasikara rehetra ka tsy problema mihitsiny ianao miaro ny fomban-drazana ho an'ny rovy io hoe lapa masoandro aza nangananao lapan'ny colisée zany azafady fa tsy lapan'ny colisée fa tsy raharahany zany fa raharahany zany tsy nataony io vatany vonteny ny tompony sy ny asy ny fomba fa matoa zany tsy raharahany fa nataony foana ny didoany dikan'izay de zao tsy tapany zany mazava-dehibe an'izany satria tsy zay le mission-n'le olona ny miaramila de fatatsika ny amin'ny foloalinda ho an'ny mpandrazana ny eny malagasy de fatatsika le izy hiaro an'ty Madagasikara ty hiaro ny lalam-panorenana fa le an'le olona zany inona mission ny azy ho an'ny la Frantsa ny azy ka ho an'ny tsy ambaratelo ho an'ny diplomatie malagasy même na ho an'ny tsy ambaratelo minina atsika azy misy dikambe zany zavatra teneniko zany efa elapelatana ny vahiny le izy zay le endriky le sotoavina fiandriana-pirenena zay zava-dehibe io tandrovany io fiandriana-pirenena io fa eny ampelantanany io izy pitsikilo izy zany ny trahir izy zany na tiana na tsy tiana fa omaly aloha de mazava aloha fa frantsay le olona fa nytianjareo atao zany de hoe mbola tsy very ny zom-pirenena mahamalagasy azy fa tsika de mizingizina efa very io de keo izy nangataka am'lay article am'lay naturalisé de miantra amin'ny article 42 ny constitution zay tsisy interprétation mihoatra lavitra an'izay tsisy olo-maso hafa na apiteny tsara avy momba ny lalam-panorenana taloha renao na apiteny filohan'ny Sénat taloha renao na apiteny karazana juriste azy ianao dura lex sed lex io code de nationalité frantsay ty ny code de nationalité malagasy reo no miady eo de zay ny tadiavitsika ahoana mise en œuvre an'io fa raha ny tokony izy efa tsy filoham-pirenena ihany rajoelona zay le zava-misy am'izao fotoana zao iada efetako aikety iada sady miarabany ady tsika mino fa nahita n'le famonoana afo nataon'ny mpanohana an'le fitondrany iada de mbola maivana be le izy sady manany ihany be
vao mainka mampitsotsoroka n'le ady hevitra hoe tena tsy vorontsony le tsy réuni tsony le argument enton'ny zareo miady fa zao soara fa manao an'ireny izy miconfirme fa frantsay le olona le arovana iada ya de farimiarabanao faniry farimiaraba ny mpiaramiasa rehetra no miara-manonja farimiaraba ny mpanaraka an'izao fandaharan'izao nahita tamin'ny FB aloha nahita le hoe ty misy bouse d'incendie de laveo anteo le bouse d'incendie azoko aneritreritra le izy tena le izy kosa aloha tena mpamolo afo zay za igny efa nyteny tamin'ny herinandro aza gaga ho anareo am'ireo mpisolo vava ny filohan'ny repoblika am'ty raharaha ty aza gaga fa na olona namono olona ary ny eo alohany eo de lazay fa pastery io za de efa nyteny an'izany tsy tokony ahagaga atsika zany lay fomba fanehoan-kevitra nataon'lay ministra fa nahagaga manam-potoana raha le ministra anontaniana anaovana fanadihadiana hoe tamin'ny 1932 dadabe any Andry Rajoelina no efa vazaha fa tsy manam-potoana izy anontaniana n'Andriamatoa Andry Rajoelina hoe nangataka ve ianao sa nomena zay le olana ka ho an'ny FLN faniry ary za de miteny mivoaka malagasy tsy tokony ho problema be ho atsika na mbola manana na tsy manana n'le nationalité malagasy izy raha tsy manana n'le nationalité malagasy izy de olana zany fa na mbola manana n'lay nationalité malagasy ary izy ka mizaka ny zopirenena frantsay tena olana ngedabe zany ho an'ny Front de Libération Nationale tena olana ngedabe satria aza diny fa ny zopirenena frantsay ny fizakanao ny zopirenena frantsay de tsy mandehandeha ho azo ohatran'ny malagasy fa misy fepetra ary anisan'izany ho le hoe France d'abord zany hoe rehefa misy fanapaha-kevitra ninona raisinao rehefa manana mizaka zopirenena frantsay ianao de ny frantsay aloha no mandeha aloha ny ambony sisa rehetrarehetra zay le izy zany hoe misy fanapahana zany raisin'ny filopirenena malagasy de ny tombontsoan'ny la Frantsa aloha ny jerena aloha satria frantsay izy aloha raha ohatra ka mandahan zany no filohan'ny repoblika de asay vo miteny imasombahoaka asay vo miteny amin'ny aina aman-jery izy fa tsy Macron ny filopirenenany fa izy ny filopirenenany tena reny laviny mihitsy zany mahafilopirenenany any Macron fa hatramin'ny androany mizaka ny zopirenena frantsay izy i Macron aloha ny filopirenenany rehefa miona amin'ny Macron izy frantsay izy de amin'ny materatany mizaka ny zopirenena frantsay azy de tsy maintsy manaja ny Macron izy tsy io tsy resaka hoe anna diplomatika anao Macron aloha mahafilopirenena azy zay izy vo afaka mijery zay ho an'ny Madagasikara ka anatin'ny adihevitra zany raha mandeha ny adihevitra momba an'ireo tombontsoa amin'ny Madagasikara am'ireo zavatra mbola donginy ny frantsay na inona nge teny antsika frantsay nanjanaka atsika de mbola misy zavatra eo ampelantanany io tanitsika io zany mbola eo ampelantanany za tsy miteny hoe dongin'ny frantsay fotsiny am'izao na misy fanarahana na ohatr' zany na nisy accord de coopération nataon'ny Madagasikara sy la Frantsa matoa la Frantsa mitazona an'io de misy zany fanarahana nataon'ireo mpitondra rehetrarehetrareo tamin'ny la Frantsa fa ny olana amin'ny Andriamatoa ny Andry Nirina Rajoelina ankehitriny zay filopirenenantsika mizaka ny zopirenena frantsay de hoe tsy maintsy ny tombontsoan'ny frantsay no mandeha aloha fa tsy neny malagasy zay nge ny olana zay nge raha mato minisitra ny olana aza vao aminay hoe tsy mandeha aloha ny tombontsoan'ny frantsay raha ohatra miadevitra io filopirenentsika io ambarao apahibe maso fa tsisy an'izany ary raha ohatra ho ianareo miteny hoe satria izy mahavita an'izao eto Madagasikara manao zavatra tsara ny mpanjana tany frantsay nahavita zavatra tsara be lavitra no ity fitondrany ty ary ampitsahivoko azy tsara aloha fa io lapan'ny tanàna zay nataony io tsy tamin'izy filopirenena no nanao an'io fa tamin'izy mbola be ny tanàna fa ohatrany diso adresy le resaka andresahany mbola tamin'izy mbola be ny tanàna nanao an'io zany hoe tsy zava-bitany tamin'izy filopirenena io zany ny zava-bitany filopirenena ankehitriny tao anatiny ty fitondrany ty zay nylazainy fa tsy ho araka ny fitokanana azy ngatondrany izy ny tokana maly anga izy ny tokana faky maly anga izy ny tokana koe tsy ho araka hoana ny fitokanana raha ny zavatra nataony hatramin'izay de maro reo zavatra natsangany
ny vato fototrany zay ny vato fototrany e be de be mivato fototra anatsangany ary raha ohatra mbola resaka vato fototra tsy misy maharesy azy iza mpitondra re tsy misy maharesy azy raha hoe fa resaka vato fototra amina orinasa vato fototra de iny de tena de mijanona ny vato fototra ka iny any anazy vato fototra de mety miandro deuxième mandat ka mifanatanterahana azy fa io tsy tokony ho resa be tsony io satria le ministre manao débat any amin'ny fitsarana tompoko no hitondrana porofo hanaporofona ny zavatra rehetrarehetra rehefa mandeha amin'ny fitsarana le izy lasa adinonareo indray le hoe secret d'instruction lasa adinony lasa le zavatra efa mandeha ary amin'ny fitsarana efa nitorin'olona azy any fitsarana indray no tatatatany azavainy ato amin'ny ainy amanjery zany ingely mi-influencer manao influence zany trafic mi-influencer an'ilay fitsarana nareo tandremo fitsarana fa amin'ny raharaha nationalité any Madagascar filoham-pirenena malagasy io a de tokony hitondra porofo ry zareo amin'izao tokony hitondra porofo ry zareo am'izao ary fatary tsara fa dadabe any ingeny dadabe any ane fa zao zany natao influence rehefa mandeha any amin'ny fitsarana le izy de arao nareo inge mpitondra fanjakana nareo tokony ame ohatra ny vahoaka hoe rehefa mandeha any le izy a de aleo andeha ny enquête aleo ny andeha ny ana aleo ndeha ny raha-pitsarana zay nge le fitsaram-bahoaka e tsy matoka le fitsarana raha de manao fitsaram-bahoaka moka efa ivelany ana ty zao ohatran'izao le deuxième club sananaovan'ny olona fitsaram-bahoaka tsy mamely le fitsarana fa anona fa ataovy avotsora izy fa tsy haimide zany izy de tsy maintsy arana ny fitsaram-bahoaka tsy haimide izy de avoaka tsy maintsy satria mahatsapy anao fa tsy mandeha le fitsarana lasa tsy mahatokony fitsarana le olo ohatr' zany foana ny fomba fiasanareo de manahirana fa ny afaniry ny fahitako an'io a ny antony nampiteraka amin'ny tenan'le ministra an'io malindray efa nilamindamina le resaka de nisy an'le fandarana nataony filohan'ny MMM hiajo ny Rinandrena iny misy anisan'ny tsy zakan-drareo koa nisy an'iny tsy mahazaka fahamarinana de iny zavatra iny zany a le resaka natao ny ajo iny a de enti ny ajo anambarana zany tsika no zany tsika mpanora tsika nge tamin'ny tadidy mifaniry angamba tamin'ny ahoana moa tsy tadidy mifaniry ko anao président VMMF tamin'ny 2018 tsika fa niteny fa Rayandry Rajoelina tsy afaka apetraka filoham-pirenena noho ny fomba fitondrany tamin'ny tetezamita de anisan'izany no ny député Razanapera koa nyteny hoe raha io tsy azo omena fitondrana io fa ohatran'izao sotra zao de ntsika zany nampirisika ny olona tsy hanoana an'io tamin'ny 2018 de le olona nanoana azy tamin'ny 2018 ireo faniry a tsy afaka miteny amintsika tsiny hoe voafitaka fa namita tena satria fa nanaritsika izy tamin'izany hoe tsy izy io de namita tena zany reo de reo olona reo nanoana anazy tamin'ny 2018 ireo zany a zay nametraka ny Andry Nirina Rajoelina filoham-pirenena diso be ny filazany hoe voafitaka zany izy tena diso zany satria antsitrapo azadiny fa ianareo anie ny safidy niaraka taminy de avy eo nareo mbola tsy vitany hoe ny safidy niaraka taminy fa mbola napirisika ny olona ifidy azy zany hoe tsy nitarika olona nareo fa nitarika olona nareo a ifidy an'ireo io rangahy io ametraka sy ty amin'ny toerana nilazainareo io Messi io no hitondra fambarosoana goavana eto amin'ny tany sy ny fanjakana nataonareo daholo zay fanatsarana rehetrarehetra zao nilazana tamin'le vahoaka napirisihana an'le vahoaka mba hifidy azy de zao ankehitriny nareo milaza hoe voafitaka de ny mampalahelo de zao ianareo indray raha no mieritreritra ny tenanareo voafitaka fa le olona nentinareo ny fidy an'io tsy eritreretinareo hoe fitahanareo za zao raha nandeha ny fandaharana Andriamatoa hiajo iny akoatrany hoe ny filazandreo zay efa niaraka amin'ny tamin'ny rehetrarehetra ny heride rehetrarehetra ny mapara rehetrarehetra na nijanonao nareo na mialao rehefa mialao nareo a de tokony mifona amin'ny vahoaka ianareo aloha hoe le vahoaka nentinareo ny fidy an'le rangahy io zay ny tokony izy fa tsy mitenynareo nareo victime ianareo no nahatonga ny olona diso fanantenana ary tsy lany io rangahy io raha tsy no ianareo mitarika vahoaka nareo ihany ny manazavan'izany nareo milaza fa manana olona 2,000 olom-boafidy 2,000 hoe tsy ronjato hoe tsy sy ny karazana midikan'izany a ianareo zany ny tena namsavy an'ilay fitondrana tena nareo no le vahoaka nentinareo zao de tena diso fanantenana tanteraka satria teneninareo fa tolambe tsy mitapaka io natolona aloha azy io
so nareo fa milaza am'le vahoaka tena taolambe tsy mitapaka ty ay zany le vahoaka nandritry ny efa-taona sy tapany nasainareo nikiko taolana tao nefa hoe nofotsoa fa aizy nareo za de mitodika aminareo vahoaka nasain'ireo oloreo ny RD sy ny mapara ny fidy nandriamatoa andro rajoelona ka ankehitriny izy miteny fa voafitaka de teneniko anareo aiza ny toerana misy anareo areza ny toerana misy azy jereo ny areny nandritra ny efa-taona sy tapany raha tamin'ny andro rajoelona tao ny na izy ve ny nahanitra ve izy fa ianareo nakaizy very asa lasa mahanitra tsy raha iny akory le fahantranareo sy le mahavery asanareo izy nihinana nandritry ny efa-taona sy tapany tao ankehitriny no milaza ay tena diso hevitra zay voafitaka zay misy olombavomboaka koa mivezivezy mitety tanàna miteny an'zany izy rehetrarehetra mihitsy le tsy nisy an'zany resaky tsisy an'zany armada zany faniry ny rotsaka candidat député fa IRD daholy tsisy an'zany asa mamoaka ny assesseur misy an'zany armada zany tsisy an'zany ary zany armada zany na ny le zasy nanoana ny filohan'ny repoblika iandry ny Irina Rajoelina tamin'ny deuxième tour tamin'ny fifidianana nanoana azy tamin'ny anaran'ny Irmar na mapara zao moa zany nareo milaza fa tsy Irmar ntsony fa milaza lasa maramara ndray zany nareo zao ka le fanohananareo zay tena nareo voafitaka tsy any ny olana ho anay fa ianareo namitaka vahoaka namitaka ny firenena fa olona tsizy nomenareo ao olona toloranareo vy mamay ny firenena nomenareo tolambe tsy mitapaka reo olona nasainareo mifidy azy le ohatra zao le izy nasain'ny telona blomamay nasain'ny telona blomamay le vahoaka tena loza faniry fa izy tsy nialatsiny tsy nialatsiny tam'le vahoaka izy tena voafitaka ako mieritreritra ny tena no victime be le ranka mieritreritra ny victime be zareo rehefa manao le torotoro iny fa ny tena marina ne nareo namita bahoaka satria le olona lazainareo fa tsy mamely io nareo no nametraka azy teo nareo no nananina azy teo nareo no mivoy azy teo nareo no nilaza azy omesy ka mba miala tsiny am'lay vahoaka nasainareo mifidy azy fa le vahoaka nasainareo mifidy azy ankehitriny potika ny fiainany veriny ny asany fatary tsara fa raha olona 20 taona izy tam'zany efa any amin'ny 4 taona any 4 taona izy any 20 taona tena manahirana 5 taona izy tam'zany fotoan'zany tanatin'ny fahatanorana 7 taona izy ankehitriny potika ny fiainany tsy mahita asa tsony zany raha mitady azy efa vokatry ny nataonareo vokatry ny famporisianareo nareo ny napriska an'le vahoaka io fidiny ka aminay ianareo tsy mpanohitra marina ny teninao tsy mpanohitra anao tsy mpanohitra anao ny mpanohitra zany zay ny mpanohitra zay ny teny hoe ny zavatra rehetra tsy mety ataon'ity fireneny ty de ambaranay ahitsinay ny diany zay no ataon'ny mpanohitra fa ianareo olona niaraka tamin'ny tany niarany saika tamin'ny taony miala aminy nareo nge ny tiavanareo azy de niteneninareo fitiavana am be indrindra de mifankaty tao nareo fankehitriny nareo efa tsy mifankaty tsony fa mifakahala lasa alanareo izy mpankahala nareo parti contre ny filazanareo satria mankahala azy ianareo fa tsy opposition nareo ka ny fakahalanareo azy no mahatonga azy miteny ankehitriny ary marina zany fa tena mivady be rano taminy nareo tamadiky nareo nisy fifanarahana ny rahanareo teo mbola tsy tonga any amin'ny arrivé izy satria am 19 janvier izy vao tonga any amin'ny arrivé zao izy de fa avotsitsy nareo tampoka mamadika azy nareo zany mamadika namanareo izy avadiky nareo izy zany nareo zany mankahala azy ankehitriny io fiteneninareo rehetrarehetra io fankahalana tanteraka fotsiny tsotrao ny andry nirina rajoelona io fa tsotrana eo manohitra ny filopirenena ny anay fanoerana ny asan'ny filopirenena tsy mandeha am'zay loany ny toerinay ary tsy tena hito itsony zay tsy mbo mankahala azy satria izay nge tsy nanam-pitiavana azy ohatra nareo ny fitiavana ny lehibe indrindra tao aminareo nareo nanana zany efa fatatsika ny hitranga 2018 tsika ary faniry de efa natsapan'zany ary efa nananatra an'ireo fa tsy nety reo ka noho izany aoko fantatra ny vahoaka tsara fa ireo olona ireo zay niaraka tamin'ny mapara niaraka tamin'ny irmar niaraka tamin'ny IRD niaraka tamin'ny IRK zay nampifidy anareo an'zany anisany mitondra firenena ankehitriny hatram'zao reo olom-boafidinyreo fa tsy hoe ny ala tao zany izy anankiray ny ala tao fa ny olom-boafidiny rehetra mbola miara-miasa amin'ny fitondranao amin'ny fitondrana tsy mandeha io
efa taona sy tapana izy tao be ny tanàna taony ny olona lazay nyfanandeha tsara ny firenena ankehitriny lazay fa tsisy décentralisation zavatra ny fanarahanareo nge zany hoe zao ny fomba hitondrantsika ny firenena zao ny linina politika andehanantsika ny fanarahanareo zany ny ainanareo nandritra ny efa taona sy tapany nandraisanareo karamo isam-bolana ny vola tantananareo isam-bolana tao ny raisinareo fa tsy tsy ny raisinareo satria anareo miara-ninana aminy miara zany no atao hoe miara misosy miara-mihinana amy trimy be ka nareo androany nilaza fa tsy voafitaka zany nareo ranga tsy voafitaky nareo namitaka vahoaky nareo namitaka an'ireo olona nasainareo ny fidy any olo io nareo ka tokony hialatsiny amy vahoaky nareo ary tokony ho fantatry ny vahoaka tsara fa tsy fifidy tsony ny olo loatra zany tsy fiaraka tsony ny olo loatra zany ny olona mamadika mora mamadika namany zany tsy fiaraka zany fanarahana hatramy janvier 2019 janvier 2024 ny farany 19 janvier 2024 ny farany fanarahana ny arahana de tokony tonga zay de eo no misaraka kera apitsika fanazavana satria ohatran'izao manko zany ny ada zany le mpitondra ten'le gouvernementa ihany ny teny maly hoe matahotra fifidianana mpanohatra nefa mpanohatra zany zao amin'ny alalan'nga marika ravalomalana zay filohan'ny tim nefa nanaiky ny fangatahany antoko ary apahy be maso mihitsy ny lazana zany tamin'ny mpikatroka manaliny hoe ekeko ny fangatahana ary efa nampiseho ny antso foana isan'andro san'andro hoe ataovy ny fifidianana fa le fanjakana manana an'le fahefana la iamoaka an'le didi-panjakana le anaiky an'le daty tokony valideny le daty la voakanseny tsy mamoaka fa metram-pialana izy lay manana an'le fahefana hanitsy ny vola tsy mety manao loady finance rectificative mba hanatsarana an'le vola anatanterahana fifidianana zao vivombola miendrika fahafahambaraka ihany no meny volony européenne zay misy ny frantsay sy ny Allemagne 2 millions de dollars ane no meny zareo hoe zany hoe manodidina 10 milliards d'ariary eo iada ka tsika efaniry nefa ohatrinona ny vola tadiavina afahafa zany hoe misy namana momby resaka na tambajotra sosialy hoe participation symbolique satria fatany zavatra misy am'le hoe betsaka ny zavatra mbola sy tanteraka am'le fifidianana fa tsy mahavita manao pression an'izay le fitondram-panjakana zany ary fanira itsika kanosy zao fanira tsika tamin'ny heriny teto tamin'ny zoma ny tenina zavatsara hoe raha vola tsy mila vola avy any amy communauté internationale tsika basket fond zany ny tenenina tsy ilaitsika hoa zany raha vola resahanao zany hoa hoe 40 milliards zao milliards no teneninao hoe ilaitsika itsika hoa na ame 300 milliards d'ariary nanaovana an'le lalambe godaneria talatany volonondry itsika na mea amina 500 milliards d'ariary ometsika ny jirama le vola ranga ananatsika zany tsy le vola zany anaovana fifidianana tsy any ny olatsika fa nytenentsika teto tamin'ny heriny de hoe nareo communauté internationale amy resaka momba ny fifidianana io am'le basket fond de aleo anaovanareo formation anaovanareo famatsina ara-pitaovany reny zavatra reny normal be raha io no mieno izy ary za mino fa tsy anome lela vola tsy ame lela vola mihitsy na mbola misy vola hafa tonga reo tsy ame lela vola ny seni mihitsy izy aloha zany promesse za aloha zany fa zay tena azo fantoko zay io nge misy resaka hatram'izay nge reny fionana be deabe reny tsy ny fanjakana reny nge miona am'ireo olo reo na ny mpanotra koa nge mamiona am'ireo mba manazava am'ireo hoe zao ohatran'izao fa tsy azo vola zany reo raha hoe vola lela vola fa diso hevitry nareo fa ny fitaovana aloha de azo nareo ny fanampiana tatsoro kara-pitaovana zany tsy mahagaga zany le somme fa ny olana ngery faniry de zao le itsika ndray le fitondrana le seni ndray ohatrany mamina ohatrany mpangataka de misy olona mpangataka zany de mangataka tsika mpangataka mihitsy tsika amin'io ny seni mpangataka mihitsy de mangataka am'le communauté internationale de vao mahita le communauté internationale izy vazaha be de hoe mety ohatrinareo volany aposy ty mety ohatrinareo antoraka atao ambonimbony movatsy ohatran'le mpangataka hoe mangataka mba ame 10 de eritseretiny ame 10 de rehefa vety ary zato fotsiny mele ohatry zany ngely zavatra ataotsika lasa ohatran'io manana spécialité mangataka le fitondrana de mangataka ny fitondrana firenena raha ngaty tsy akinina fangatahana ohatran'zany tsy akinina volany aposin'olona vorona any an-dalitra ny aloha de asikosiry iny asikosiry fa ataoko laoko aizany volany aposiny vazave
communauté international na basket fond no eritreretinao fanaovanao ny fifidiananao tsy mety zany zay misy tena resaka tena mialaraka nareo fa resa-jazy zany ahitsitsika mihitsy reto satria zao hoe le izy de zao raha ohatra ianareo ka mieritreritra fa vonina hiarika fifidianana miprofo voalohany aseho anareo de efa heritaona melonareo namoaka sy nanaiky an'izany datim-pifidianana zay ray izay faharoa tsy nampijalianareo amin'ny vola hiatrehana fifidianana leseny zay baikibaikonareo zay ianareo manaramaso mitsinjara hoe andraso aloha fa so dehibe loatra ny vola takiny seny 140 milliards sensisany fa raha fantatry ny seny fa io ny nanaovana fifidianana de débloqué nareo io fahatelo ianareo mihitsy nanokatra ny kilalao kianja ahafahany rehetra maneho hevitra fa tsy niterenareo ny rehetra aneo hevitra fantatrareo mazava tsara fa rehefa misy ny fifidianana tsy maintsy misy ny fanentanana politika ary tsy maintsy miseho zay mieritreritra fa hirotsaka tsehatra zany fifidianana zany mba ho fantatry ny vahoaka izy ary mba hahafahany anko mahita ny zava-misy eny ifotony eny fa tsy niterenareo amin'ny alalana note ministériel de hoe tsy aza atao manao réunion publique de tarofanareo lacrymogène atramina ratrainareo misy le olona mpanaraka an'ilay antoko politika zay telo zay fotsiny ny angatahana aminareo fa hatreto aloha zany raha misy tena matahotra tsy samy atrika fifidianana de le fitondram-panjakana mazava be zany adevitra zany satria fantatrareo fa na inona ataonareo eo nareo nge de tena mitetika mafy misy ny angala bato hoe ny paikady rehetrarehetra atongavana an'izany iketrehanareo anaovanareo karazana fisy iketrehanareo anagonanareo karapanondro iketrehanareo hanitarana foana ny ty karazana lista tika hoe miemitra am'izao ndray fa mbola misy kotahony ary mbola misy lisy ohatr'zaony ary mbola ketrehan ohatran'izao ny chef district mbola izao natao amin'ny be ny tanàna ny sefoky tany ary ovaina fa tsy mety amintsika zao ny directiva samy hafa omenana fikambanana sy ny sisa ary zany ny zavatra ataonareo ahoana moa ny tsy afatarana an'izany fa zao efa mbivotra sisa le izy ary efa manisa herinandro vitsivitsy nareo na tianareo na tsy tianareo ny lalam-panoreny na tsy maintsy miresaka an'le hoe tapitra amin'ny mandat de fatorantsika mivava amin'ny PM tsy maintsy misy fifidianana amin'ity taona ity de avoay le datim-pifidianana fa amin'ny fotoana ivoahan'le datim-pifidianana mila malalaka ihany koa ny rehetra aneo an'izay fanehon-kevony zay ary tsy maintsy mila atsaraina mifanaraka an'izany ny endriky ny fifidianana ho avy eo fa tsy hoe fifidianana am'izay mety mahatsara n'le mpitondra fanjakana fantatra e fa ianareo matahotra fifidianana io akoatry ny hoe tsy ananareo zay efa fantatrareo mazava ho azy satria efa ntsoaham-panohana anareo rehetrarehetra nareo efa fantatrareo ny fahorim-bahoaka sy ny tena fijalim-bahoaka ary nareo mahita izy aminareo ny tsy manao Facebook fa zay manao Facebook manao publication de ataony ny mpaneho hevitra mahita amin'ny commentaire tsy ahitanareo rira mihitsy ny faneho-kevitra ao anatin'izany Facebook zany satria ireo solo tena mbahoaka na tianareo na sy tianareo akoatrinareo mandeha tsy mahatoky tena tsony any Tosy maneho hevitra any Andoranfotsy maneho hevitra any Mahajanga maneho hevitra any Dekôme maneho hevitra olona ty Antananarivo ny Tom tikan'izay nareo mahafantatra fa hoe tsy mipasy tsony nareo ka nitahotrareo tsotra fototra le fanjakana hipoitra daholo ny grand dossier rehetrarehetra isy vaky balana olona maro be ho any ambany atsinanana zay io zavatra fantatrareo io ary nareo koa nefa nampionana ny tenanareo tamin'ny alalan'ny fonja manara-penitra de zakao zakao zao nareo fa manafatra kidory tamin'ny conseil des ministres gouverneur se prévoir nanafatra kidory tsara tarery zareo anatin'ny conseil des ministres maison de force sy maison centrale de zakao mba tsotsovo kosa raka fefarana fa aiza kosa anao ozy ny député toditsotra eto mazava ny teny député toditsotra eto aza mitsoka eto fantatrareo zany ny problema na dossier anareo io problema anareo io zay mbola tsy mety voadio anareo am'izao fotoana zao hoe ahoana ny arovanareo tena fa ho votsitry ity iza tamin'ny mpanohanarareo tao amin'ny tambajotra sosialy satria nareo mo mpikirakira tambajotra sosialy ny tsy efa nisitaka taminareo olona mahazo tombontso kely tsisa diridirikabery
mambrana kabiny ery assistant ery sisisisisisy reo manaradia aminareo pitaritarika fikambanana zay mety mahazo tombotsoany aminareo ny akoatr'izay efa samina ny efa hafa koa niaraka aminareo 2009 foa efa nteneniko ty efa nisaraka taminareo 2013-14 zay ambony kely tafaraka taminareo 2013-14 efa tsy niaraka aminareo 2018 ary niaraka kely sombotsombony taminareo 2018 efa tsy tafaraka tsony 2023 efa manomboka miala tsikelikely efa izy rehetrarehetra normal be zany de mbola mieritreritra fa hoe premier tour de vita mbola tian'olona satria betsaka ny zavabita de averiko foana raha zavabita ny tsaraina tsy nisy navita no président Marc Ravalomanana fa zao ny diabolisenareo ny dénigrenareo mpianareo mifananana mba hahafanareo manonga-panjakana tsy misy navita vita ny filoha Marc Ravalomanana raha nareo no iresaka an'izany aza milahatra an'izany amin'ny fanjakan'ny filoha Marc Ravalomanana ianareo arary namotika ary tsy navita indrindra teto de io izaverinareo satria mieritreritrnareo fa ny mode na dénigrement nareo sy ny diabolisation nareo 2009 ny 2010 mbola mandaitra 2018 tsy mandaitra tsony tsy mandaitra tsony ny fomba nentinareo nanaratsiana ny filoha Marc Ravalomanana nanapitehanareo ny filoha Marc Ravalomanana ka raha izany nanaovanareo kanto faiko sy ny sisa isanandro hitanay io tsy makaiza tsony zany voateto Christian Taber omaly no nyteny eto eny zany de mahafantsatra avao zay fa da Marc Ravalomanana avao de atson'olona avy any amin'ny faritany avao zany aby ane nisy tao na avy any Andapa io na avy any Fort Dauphin na avy any Toliara na avy any Marilambo na avy any Tanambao Manapotsy na iza de miteny miantso hoe nanenay atoy président ny sasany tany Andapa ta misy président mialatsiny avao zay fa da mindroka aminao eto fa da tsy mety nataonay tam'zany nosy président tsy misy antony mihitsy ny tokony fonanareo fa zao ohatry ny olona voafitaka loatra nareo satria be loatra le fanaratsiana miverina daholo reny olona reny ada de mbola eritreritra reto olo reto fa mbola anana force ny tamy 2009 sy 2018 et en plus de ça mpitehanao fiainany olona 1000 ariary 1500 2000 ariary ny clan vanille verte de mbola ifidy anao marantsetra sy mananara sone rano vomby fenery veste mifamitahanao tany Antalasy tany Sambava atsangatsanganao CNV maison de la vanille pitehanao fiainany olona tia Sofia ny volamena robatinao aty Betsiboka maiva tanàna tsara tanàna mifijalin'ny olona tany Atsimo Atsinanana tsy nijerevanao kory ny resaka hoe posta Covid sy ny fandalova mibatsy raha isisisa raha tsy nisy ny communauté tsy ny sakafo reo olo reo menaka amin'ny kapsily vary amin'ny madiko zany zarain'ireo olo reo am'izao fotoana zao misy 2 millions mahery ny tsy mihinan-kanina ao anatin'ilay inona moa le flazazy ty ada le tsy fanjari-tsakafo tsy mihinan-kanina mihitsy tsy anasy droit fondamental fanino droit fondamental malnutrition droit fondamental de izany olona mbola ifidy aminareo an'izany nefa zany no fampahoriana sy fampahantrana nataonareo an'le vahoaka malagasy mpitehanareo se secret na mpitehanareo ny fiainan'ny olona sikoma mbola sahirana ny olona ahoana ny sasimao ahoana ny knaps ahoana ny airmady ahoana ny jirama ny FCE mibizibizinareo samy hafa tany daholo le izy re olona reo ne misaina de mivory de maka fanapaha-kevitra hoe tia kosa aloha de ifampitady eto amin'ny fifidianana fa tena tsisy de izany ny zavatra nataonareo teto akoatry ny tany Toliary nampanantenanareo zavatra be da be fa tsisy raha nanjary any zao miady ny olona amin'ny Fort Dauphin amin'ny QMM any base Toliary mbola adevitra tsy fakahitana pipeline nefao vato fototra nataonareo tsy hita RN13 RN10 de ilaza ianao fa mbola mambahoaka ianao nefa mpitehanareo le fiainan'le olona milaza ianao fa pôle urbain any Ambatomena Fianaratsoa nefa tsy nirarahinao le vahoaka Fianaratsoa fa hoe taralavinareo fonja manara-penitra ny everinareo fa mendrika ho an'izany vahoaka amin'ny Fianaratsoa zany de ilazinareo fa mbola ho timbahoaka mambahoaka de ho tafiakatra eo nareo
sadiko ny teny an'izay le filohan'ny atoka mm hoe tsy ho tafavoaka deuxième tour nareo ary ozy ny mpanao politika anankiray zay na angala bato ary nareo mbola misy limitiny koa fa tsy ho lany eo misy nareo fantatrareo zany de zay mahatonga anareo manao manœuvre be da be anseny io mahatonga anareo tsy mety manao loi de finance rectificative d'ailleurs raha tsisy volo anaty tapim-bolam-panjakana mahatonga anareo io mampiketriketrika rehetrarehetra mitady endrika korotany etseroa mba hahafahana mitady an'le tady urgence sy tady nécessité sy ny rehetra ketrika ho anareo te hanova amin'ny membre ny sénat nareo te hanova amin'ny présidence ny sénat nareo te hanova amin'ny membre ny gouvernement nareo be da be ny zavatra ao an-tsainareo tsy mety miatrika fasafasy ny gouvernement nareo sahiranareo miaro-devitra amin'le nationalité tsy hitanareo tsony zay ametrahana ny vatanareo mazava ny teny député Todsoa androso mahita Raibe emitra maty Raibe yada sady amarantsika aloha zany le Raibe tamin'ny 1932 ali izy efa niry de zao hoe ity fitondrana io tena natanjaka be tamin'ny décentralisation amin'ny fanapara-pahefana zay aloha de tena natanjaka izy satria tena tsisy afaka ngika mihitsy ny be ny tanàna rehetrarehetra eran'ny Madagasikara nanaova ny préfet rehetrarehetra tany rehetrarehetra azy zay de tena décentralisation ny fanapara-pahefana zay naiza faritra alianao de efa ny olona mahazo fahefana any de efa manginy ianao fa na député ary ianao milahatra tonga de fa tsisy fivoriana ataonareo fa mialanareo daninareo tsy nahazo lalanareo zany ny zavatra am'seo faharoa matanjaka be mihitsy any zareo tamin'ny décentralisation satria natondro zareo ny décentralisation ny fahantrana faritra vitsivitsy nisy fahantrana taloha fa rehefa nianana ny décentralisation ny fahantrana natondro zareo tapitra n'anitro Madagasikara zay afa-tsy isy mpitondray any aizany tany tsisy fahantrana zao eto Madagasikara natondro zareo nitovy tanteraka mihitsy lasa n'anitra dolodolo daholo enjana be izy amin'ny décentralisation iny fa zany efa misy fanafodiny zany matoa ny FLN miteny hoe aleo fifidianana azony rehetra ikena fifidianana madio fifidianana fahanrehetrarehetra mandray anjara izany no fifidianao apetraka eto ary anisany ny andraisan'ny FLN anjara ny fanaraha-maso fa tsy manara-maso manao observation fotsiny ohatry ny voalazany hatram'izay tsy observateur mihitsy ny FLN amin'io fa to de mijoro amin'ny maha FLN azy reo fa misy tsy mety eo amin'ny fotoana andehanany fifidianana fa tsy hoe observateur zany tsy zany tsy ihany ny faharoa manarakaraka an'izany de aloha mihitsy averina amin'ny tsenina hoe miverina mianatra ary izy tsy maninona fa nanalanina ny fitantanana ny fifidianana tamin'ny ministera ny atitany nananganana ny seni zay ny antom-pisin'ny seni ny tsy hitantanana ny ministera tsy hitantanana ny gouvernement tsy hitsapahany gouvernement amin'ny raha-raha-pifidianana zay ny nampisen'ny seni ka raha androany ianao miteny fa horaisin'zao ministera zao anjara ny zaosonyzao midikan'zany tena fiverenan-dalany zany fanapitehana ny maha indépendant ny seni zany fa ny mahaseniany senia de ny fanalana ny fahefana rehetra fitantanana ny fifidianana teo anatrehan'ny ministera sy ny gouvernement mpanatateraka zany raha vao mamerina an'izany ianao ny asan'ny senia any amin'ny mpanatateraka rehetrarehetra na hatrany amin'ny commune na hatrany amin'ny fokotany de mamotika ny maha indépendant ny senia ianao zany aloha tonga de fa faharoa tsy misy fifidianana izany tsy afaka miteny ianao fa misy ny fifidianana raha tsy mivoaka ny daty-pifidianana ara-pomba ofisialy avoaka ny gouvernement tsy afaka miteny ianao fa misy ny fifidianana tsisy zany tsy afaka resahanao akoriny zany hoe melony fifidianana zao fifidianana tsisy akory fifidianana inony asa mamoaka daty le gouvernement raha misy fifidianana mariny ao rehefa mivoaka ny daty avoaka ny gouvernement de misy fifidianana eto rehefa tsy mivoaka de tsy misy eto ohatra ny tsy fisiny ny daty-pifidianana navoaka ny gouvernement tamin'ny fifidianana chef de région ka mbola ipetrahan'ny gouverneur hatram'izao ohatr'izany koa le tokony famerenana ny fifidianana andreo be ny tanàna zay nataon'ny didim-pitsarana tsy manatanteraka didim-pitsarana zany ny gouvernement tsy manara-dalàna zany tsika amin'ny resaka fifidianana mitanatana vava fotsiny seni eo anatrehan'izany satria mangina tsy afaka miasa ratsy ny gouvernement amin'ny manapaka ny farany
dia tsy misy mihitsy zany atao hoe pré-campagne zany raha tsy efa voateninao hoe am'izao ny daty ny campagne électorale raha tsy misy campagne électorale misy daty mazava de tsy misy ny atao hoe pré-campagne de ohatran'izay koa tsy misy ny après campagne tsy misy zany rehefa teneninao hoe am'izao ny datin'ny campagne électorale de misy ny pré-campagne alohany iny fa hatramin'ny androany tsisy zany na fifidianana tsisy nareo aza miteniteny foana zay ny miteny anareo tsy maintsy misy ny fifidianana satria zay manaraka ny lalam-panorenana fa ianareo tsy manara-dalana io tsy kary de zay fanirangamba fa de ametra beloma hoan'ny vahoaka mpanaraka rehetrarehetra manaraka manao misimisy somary tara androany mako de tara be misy fa de mametraka veloma misaotra anareo mpanaraka rehetrarehetra dia misaotra ny MBS napetrano fa ity moa zany a ho an'ny tanàna Antananarivo de makahery ny mpiasa ny CEA tsika satria tena sahirana arabola ny mpiasa ny CEA de tsika de manao antsoavo ho an'ny be ny tanàna fa feno fako Antananarivo tena feno fako tena mba-andalana mihitsy ny fako eny Ambodivony eny ada mba-andalana koa ny fako eny Namotana sy ny rehetrarehetra eny tena grave le izy fa zao izy ity ndray zany tsy zay ny namoaka an'ity fa de filariny am'sehatra raisam-pirenena de aleo vakina ihany ty mba so de mba aperitreritra n'le tanàna Antananarivo fa ohatran'izao nge fahafantaran'olona amin'ny Madagasikara mampalahelo le izy fa tsy fidina antsika tsy maintsy mitantara an'ity fa reto ambany manaraka reto ny classement des villes reto zany no tena renivohitra maloto indrindra ty Afrika Antananarivo Madagasikara zay 3e rang mondial tsika miloto manaraka azy aoriana Antananarivo Addis Abeba any Ethiopie zany 6e rang mondial izy fahatelo Brazzaville zany Congo inona po ty zany misy Congo Congo ty fa tsy RDC satria Kinshasa RDC Njamena an Tchad zay faefatra Dar es Salaam an Tanzanie fahadimy am'le maloto indrindra zany Bangui République Centrafrika ny fahaenina Ouagadougou République renivohitry Burkina Faso ny fahafito Bamako Mali no renivohitra maloto indrindra fahavalo renivohitra maloto indrindra fahasivy Pointe Noire any Congo République renivohitra maloto indrindra fahafolo de ny any Togo de Lomé faharoa de Nouakchott zay Mauritanie de fahatelo ambin'ny folo faraka ambin'ny folo Conakry Guinée de faharoa ambin'ny folo le niteneko amin'ny Mauritanie teo de Niamey any Niger zany ny fahatelo ambin'ny folo ny fahaefatra ambin'ny folo zany any Luanda Angola de ny maloto indrindra fahadimy ambin'ny folo Mozambique de rehefa mijery tsika am'reto fireneny reto iada zany de aleo aloha jerevantsika any Tchad zany tena misy ady be tsy fakahitana Centrafrika koa tena tsy milamina mihitsy Burkina Faso vao avy nisy raharaha be fanonganam-panjakana Mali koa ohatran'izany Guinée koa Conakry vao avy nisy fanonganam-panjakana be Mauritanie moa zany de saika tsy akajanona Mozambika vao avy nisy aty amitsika manara-penitra aty amitsika tsika rangano mbola io zava-misy aty amitsika ty tsisy fanonganam-panjakana tsisy ady an-trano tsisy miaramila inona fandray fitaovam-piadiana fa de tsika voalohany de eo amin'ny filarina iraisam-pirenena moa zany les 3 premières places des villes izy les plus sales sont occupées par dia Bakou ny voalohany any Azerbaïdjan mbola ady an-trano koa any am'zany Azerbaïdjan zany de faharoa zany Dhaka Bangladesh moa le ohatrany eo amin'ny elakelapekely ataon'ny rivodoza sahirana foana misy tondradrano foana amin'ny Bangladesh misy firenena tena farany zay mahantra indrindra de fahatelo Madagasikara mahamenatra reo re olona fa de zay le izy hoe miantso ny feo fieritreretanareo raha mbola mahatsiary nareo fa tena hoe mpitondra fanjakana de mba jerevo le mahasoa le firenena fa tsisy zavatra mahafinaritra misy nareo tonga teo fa raha tsy farany maloto indrindra tsika de farany pays corrompu de farany hoe ny insécurité tsy milamina de inona moa zany fa de maloto indrindra ihany koa tsika nefa mahagaga itsika faran'le maloto indrindra eran-tany mizesty nareo fa hanao téléphérique de io nareo zany zao hitan'ny avany eo zany zava-misy fa nareo nge sarotra tenenina fa zao hoe tsy maintsy mizotra makany moa ty raharaha ty de zao
betsaka ny asa miandry zay fanjakana andimby eo indrindrandrindra ny atokotiako Madagasikara aloha zany tsy maintsy ainadio an'ny tanàna andamina ny resaka insécurité ny resaka corruption sy ny sisa asa miandry zany ada fa de misaotra indrindra niarika tamin'ity fandarantsika ity de misaotra ihany koa Andrina Rabe Mananjara misaotra ny député Todsoa ny mpiara-miasa rehetra tamin'ity herinandro ity Rifaly sy Lalàina atao ambadika atao mpiara-miasa amin'ny Radio Mada ny teknisiantsika rehetra eto atoerana sy Masovo mielopatra ny era Madagasikara ho anao mpanaraka amin'ny fandarana de manaova farany herinandro mahafinaritra fa igadona rapitso sady le herinandro na ny eken'ny Filomary Karavalomanina le firotsahako fidina betsaka ny asa miandry atsika maromaro amintsika nefa tonga any amin'ny toerana ny alantsika de ataovy ny asa ataovy ny fanetanana maro samihafa ny amin'ireo fanetsiketsehana ny fototra zany any amin'ny Fokotim, Komtim, Distim rehetrarehetra ny vehivavy sy ny tanora samy miasa tsika amin'ny farany herinandro izao makasitraka tompo lafinaritra tompo vavy